Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana 2 metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910. Mirary soa. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Allô? Miarahaba antsika rehetra indray. Salama mpampianatra. Miarahaba antsika rehetra. Ny aparatoka izay efa ela no tsy nandalo satria taimizinao ozy izy ny fiteny nefa ianao ary tsy mahafantatra. Maro dia maro ny zavatra tiana ambara kanefa il y a des moments pour parler, il y a des moments pour écouter, il y a des moments pour se taire, il y a des moments et des moments. Dia miarahaba antsika indray satria amin'izao fotoana izao dia lasa mifangaro ny teny anglisy, ny teny gasy, ny teny frantsay. Dis-moi ce que tu sais conjuguer, je te dirai en quelle classe tu t'es arrêté. Maro dia maro ny malagasy amin'izao tsy mahafantatra antsika ny verbe touteny. Verbe touteny dia misy teny mivoaka iray dia rana. Maro koa ny malagasy tsy mahay ny teny anglisy hoe total. Zany hoe tal lazaina midona amin'ny rindrina dia ampiarina raha azo na tsy azo. Appliquer bêtement mais disciplinairement les décisions, après on discute. Zany hoe rebikombo misy mpiambina. Mazava angambo izay. Raha misy fanontanianareo dia apetrao aparatoka ahazavoaka ny vava parce que le silence est le meilleur des allocutions. Misy koa ny fiteny izay tiako lazaina eto. Ohatra hoe quand on est assis dans un avion qui s'écrase, on n'a pas attaché sa ceinture, ça ne sert à rien. Zany hoe ampiariny alohan'ny fianjeran'ny fiaramanidina ny fepetra rehetra raha tsy zany tsy circonstance atténuante. Mazava angamba hatreo. Fa eo amin'ny ohabolana malagasy dia misy ny hoe proverbe, zany hoe verbe ampiasain'ny professionnel. Misy moa zany ny hoe ny fitadiavana mahazaka maniraka. Amin'izao fotoana izao, ny fitadiavana dia tsy mahatafody. Mbola ao ve nareo mpianatra? Toko. Misy koa ny hoe trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahaleky alofana. Amin'izao fotoana izao dia hoe trano atsimo sy avaratra aloha dia mampiditra. Misy iray koa eto hoe izay mahavangivangy tia kavana. Ka raha hainao ny verbe touteny dia izao ny ampiarina hoe izay tia havana aleo tsy mamangy. Sotra betraka ny aparatoka fa ohabolana ihany fa mihodina ny volana. Anosy setavo. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany! Otra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra ray. Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy mialo mitsafy ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Bilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra e. tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foana Orange. Galana miaro ny fahasalaman'ny Pantene Taxi B. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Ia, talata fa 7 ny volana Jolay, roapolo sy roa arivo, mandeha mivantana indray tsika izo vantana isika. Miraba Francis dia miraba ny antsa zany miraba mpiano rehetra Miraba Francis dia miraba ny Larissa. salama daholo tompoko. Salama tompoko. Fa miaraba antsika rehetra ato anatiny sy miaraba anareo any ivelany miaino an'itony radio tony fa merimberina foana moa zany hoe tsisy dikany ange toy ny fanaovana radio tony rehefa tsy eo nareo miaino e inona moa ny tatasiahany eto mitabataba fotsiny eto de tsisy dikany fa tsisy miaino akory le izy fa hatreto aloha de tena mivaly le fanontaniana misy miaino fa tena miaino nareo misaotra nareo mpiaino tompoko misaotra betsaka satria nareo mamelombelona antony karazana radio tony androany talata de mandeha mivantana amin'ny Facebook indray isika io ndikany mandeha mivantana sady mandeha mivantana ny feo mandeha mivantana ny sary ka ho anareo zay te hanaraka an'izany ao anatin'izao fihiboana izao dia tsy dio ny page Facebook ny RDJ zay mitondra ny lohateny manambara manao hoe RDJ 96.6 FM 96.6 FM misy point 6 le izy misy point 6 le izy ka misy point 6 le izy RDJ de elanelana 96.6 elanelana FM fa raha ohatra ka hanaraka azy mivantana ihany koa nareo satria mandeha mivantana ihany koa izy amin'ny YouTube chaîne YouTube RDJ dia RDJ FM 96.6 indray izy am'izay mifamadika kely fotsiny RDJ elanelana FM elanelana 96.6 ka de mino zay fa afinaritra anareo ihany ndray foana ohatrany isan'andro ny eo moa zany hoe mahafinaritra ny fomba fiteny azy fa tsy de tena hoe mahafinaritra de manao ahoana nge le fandaharany fa mahaliana sady misy mampime misy chanson kosa ianao mo manaraka anazy eny ka mifangarongaro daholo matsiny hoe mahafinaritra sy ny mahaliana sy ny mahasoa indrindra satria misy zavatra raisin'olona atao anatin'ity fandaharany ity dia ampitainy any amin'ny hafa amin'ny endrika somary ovainy kely misy manisira kely ny sasany misy manisira kely zay ny sasany misy somary manaisotra kely misy manampy kely tsy maninona fa ny olona moa samy manana fahazony resaka daholo misy ny sponsor amin'ity androandroany ity ny sponsor ohatra ny efa mahazatra ihany de eo ny Orange eo ihany koa ny Alu Galana de eo ihany koa ny Alu ny Orange sy ny Galana de esaky azoazotsika tsaina ihany mitovitovy ny lokon'ireo tsiny raha ny sariny togony fa ny Alu za manokana aloha zany tsy tena azoazoko tsaina loatra hoe ohatrany ona le Alu fantatra hoe mpivarotra aluminium izy mivarotra reny varavarakely sy vokatra vita amin'ny aluminium reny fa tsy de azoazoko tsaina ohatrany ona moa ny logo an'ny Alu fotsiny tsisy logo izy tsisy couleur izy tsisy zavatra mampiavaka izy ny logoany zao mainty sy mena no loko lalaoviny mainty sy mena mainty sy mena de ie de mahazo MFM zany efa Alu ihany zany salut daholo ka de ty andro ty zavatra anankiray aloha no tiako hanomboana azy nandalo teo andrefa nambojanahary teo amin'ny Sénat ino moa zany anosy filazany io teo amin'ny anteny merandoolona de somary mitohana ny fiara gaga satria tsy tokony hitohana ny fiara io ny antony ny mpampitohana arabe dia nijanona daholo ialana tsiny aminareo taxi be fa ianareo ny fototry ny fitohanan'ny fiarakodia eto Antananarivo tompoko fa rehefa mitohana ny fiarakodia de amin'ny ankapobeny mitohana ihany koa ny bisikileta de amin'ny ankapobeny mitohana ihany koa ny moto de amin'ny ankapobeny mitohana hatramin'ny olona ary amin'ny sisiny arabe ry mandeha tongotra ary de mitohana ny eo amin'ny anteny merandoolona eo Anosy
Inona hoe raha Fanavaozana antony? nataon'ny olona fotsiny hoe ny bus ihany ny sisy fa ny fitohanana misy foana ny fiainana amin'ny Tsy fantako aloha ny tany amin'ny faritra hafa satria misy milaza fa nisy nitohana tany Akorondrano tany tamin'ny ora tsy nampoiziko omaly fa ny lalana falehako isan'andro dia ny Anosy Andriafanambojanahary Ankadimbahoaka Tanjombato Andoranfotsy iny ny falehako iny ary ny tamin'ny andro amaraina rehefa nitohana teo Anosy izay zavatra somary nahagaga ihany iny ty fitohanana be ato ty lay BRDM lay fiarabe ny miaramila mibahana toerana ny atsasaky ny arabe mahery dia sakanany avokoa zany hoe confinement anankiray koa dia ohatra izay ihany fanahininy sakanana ny fanahinina natao sakanana mihitsy ny atsasaky ny arabe mahery atsasakany mahery mihitsy atsasakany sady ngeda le tomobily iny ngeda le izy eo ny fanotaniko no mipetraka inona no dikan'izay midika inona izay satria miteraka fitohanana le izy fitohanana midika fitangoronana midika coronavirus retina inona ny dikany zao ny antanina ihany zany hoe inona ny dikany za mametraka fanontaniana io ka metraka fanontaniana ho an'izay afaka mamaly io hoe inona ny dikan'le fanakanana eo tsisy zavatra savaina eo tsy misava température eo akory ary tsy misy miaramila akory aza eo ary tsisy polisy eo fa le tomobile dia mipetraka eo le tomobile eo misy miaramila anankiray ao anatiny ao manao masque zay no tazako ary io miaramila io pôzipôzy ny olona avy nividy kafe tetsy ananina tetsy izy sady milalao candy crush le reo anatiny ao sady milalao candy crush le reo anatiny io izy itovoka ao no tazako aloha fa tsy haiko hoe inona ny dikan'ity fanohanana eto ity tsisy polisy eo tsisy fisavana ary tsisy fandaminana fifamoivoizana tsisy miaramila eo tsisy fisavana tsisy fitsapana hevi-bahoaka tsisy fitsapana hafanana tsisy fitsapana fahasalamana tsisy ninina atao fa de sakanana miarabe mba hitohana raha misy an'ireny fiarabe reny mipetraka eo tokony misy foana mitandro filaminana eo tsy misy eo tompoko na iray ary tena miala tsiny tsy misy eo na iray azy zany tokony atao atosika ka eo le izy kaliny vato ane le izy ohatra makaka kaliny vato ane ao ambanin'le tomobile io tena fanontaniana tsy azoko aloha le izy aoka mba anazava zay tokony anazava azy ny telefoniko moa dia mandeha daholo foany reto ho an'izay mahafantatra ny telefoniko ny facebookko za moa tsy de mijerijery an'io mazana fa rehefa mipetrapetraka ny tsisy atao iny zay vao mijery an'io fa raha zaho mbola misy atao zao tsy mijerijery anytony fa ho anareo zay tsisy atao zany jerijery eo aloha sao de misy me valim-panontaniana zay raha valim-panontaniana tsy tena mitombona de tsy ho teneniko eto tsy ho lazaina hoe tena zay tokoa le izy fa tena tsy azoko ny antony hoe sakanana de mitohana atrany amin'ny pharmacie toky Andriafanambojanahary any ampitany be hoa zany atrany no mitohana le fiara inona ty zavatra miseho ato ty mitohana be zay tsy izy mihitsy tamin'ny ora nandalovako fa za mino fa mihoatra an'izany ny fitohanana am'izao lera zao izy io Francis efa ohatrany tamin'le confinement voalohany iny no efa hitazaka teo amin'ny roa point teo io camion ohatrany tobila be io ny anankiroa misy miandraikitra foana hoa eo raha hoe misy an'izay fiarabe zay tokony na farafaratsiny mandamina ny fifamoivoizana zay koa ny azo tamin'le voalohan'ny confinement iny tsisy nisy niteur zareo fa tsy nandamina izy na de hoe mibana le tsy haiko camion sa 4x4 moa zany filazan'ireny zavatra ka izy de izy iny zany de ataovy hoe fiara mifony vy fiara-mifony vy de ohatra hoe BRDM ny filazany anaran'izy ireny ka tsy fantako ny fanalavana ny BRDM aloha zany ohatrany hoe bureau any izy raha 4x4 de ohatrany ngeda loatra raha camion ohatrany kely loatra BRDM zany fanalavana azy zany ny RDM aloha République démocratique de Madagascar aloha zany fa ny be aloha zany zao tadiavintsika ny fanalavana azy hoe tena hoe bombardier ny République démocratique de Madagascar tsy fantako ny fanalavana ny BRDM fa fiara mifony vy le izy zany fa ny pneu tsotra ihany fa tsy le chenille reny ka izy io de miteraka an'izay fitohanana zay ka de ohatrany somary mampiasa saina ny tenako za tsy teny hoe ny vahoaka malagasy fa ny tenako zay nandalo teo inona reny dikan'ity zavatra ty ho ka mety hiteraka fitangoronana ka mety hiteraka fifampitan'ny aretina moramora ihany koa nefa zay no tena ilana fa raha iverena atsika ny toe-javanisy omaly satria tokony nanomboka omaly ny fampiarana ny fepetra vaovao ndray ho an'izao fahamehany zao de amin'ny ankapobeny iray fo iray eritreritra iray saina iray zavatra lazaina ny olona fa tsy nahomby le izy miala tsiny fa tsy nahomby ilay fandrarana ny olona fa tena feno ny olona eny amin'ny arabe ny mpandeha tongotra tena mihizina be mihitsy ny tomobile tena mihizina be mihitsy ary misy mpiasa mbola miasa somatsara mihitsy amin'ny asa hoe zay fantatra hoe tsy asa tena le ilainy io tsy ao anatin'ny reto le misiditra Ragoty. Salama Ragoty. Salama.
alora gote le fantaniana rehetra mipetraka eo moa zany tsy na antaniny rehetra amin'ny fotoana tahaka an'izao zany a raha ny marina tena tokony mihaino sy mahatanty ny fanamariana sy ny zavatra tenenin'ny olona ny mpampiatra dia raha ny tokony ho izy zany araka le resaka nataon'ny Francis teo ny mpiasa amin'ny fanjakana sy ny tokony andraikitra tokony homendry zareo information daholo mba hahafahandry zareo manazava zay voapetra fanontaniana rehetra satria raha fanontaniana ny betsaka no mivala manko izay ny danja be ohatra hoe teto talata maty dia tokony mandray satria ny teto talata maty keo dia nisy ny BRDM DEC XYZ9 mihitsy teo zany hoe teo amin'ny rond-point talata maty dia tsy azo nale ny mihetsinanana raha tantaraina pahatsorana moa izahay dia nisy fahoriana dia le fahoriana tokony mba nivonjena ny fanotronana fa dia tsy tonga tany mihitsy fa androany hiezaka ihany hamonjen'izany fahoriany namany zany dia rehefa tonga eo ny tena zany fanontaniana mihitsy tonga dia saika ho apetrako amin'ilay olona eo mitambasy misy fiara mifono vy be misy an'ilay ohatran'ny eny ohatran'ny jipe be hafahafa iny fa tsy mamaly zareo fa ny zavatra teneny dia angane ela loatra dia misy zandary anankiray izay manao kasibosika zavitsiko ny endriny no natsoko mihitsy mba hanontaniana hoe tsy aloha ve ho azavaina hoe inona moa ny anton'io rehefa nanazava izy dia hoy izy hoe avy ao anananao no misy ny antso fotsiny hoe tapenana ny lalana tsy mandeha ny lalana dia izay dia lasa ny olona moa zany mitady hevitra na mijanona za moa zany dia mijanona satria tsy todiko na tongotra ohatra ny taxi dia tsy afaka nandeha teo koa raha vao niodina tary amin'ny lalam-baovao dia 3 alina sy 9 metry 7 tapitrisa no mety ho fren'ilay izy ka izay fanontaniana izay tena tokony fanontaniana aloha le izy hoe amin'ny fahalalana ireo mpampiatra n'ilay lalàna ve tsy tokony fiarahamonina mifanakaiky ny tokony atao noho ny BRDM. Ny faharoa tokony misy fanofanana ny fomba fampiarana ny zavatra ohatran'izao akoatra n'io eo amin'ny arabe sy ny fanakana ny arabe satria ny sary hita zany zao zay misy ny tantaraina frazy dia misy ny hitako teto dia misy ny tany ampita-tafika misy sary mivoaka amiko zany dia mitovy tamin'ny fandraisana fepetra tany am-boalohany io fepetra natao omaly io noho izany tsy aloha ve mba mihaino hevitra hafa dia mba mampiatra hevitra hafa rehefa mbola mijany raha misy sary ny sotra raha izay teneny goty zay zao Senegal mahazo baiko mino fa zany mihitsy ngely zavatra miseho io ary raha ohatra ka anontaniana le miaramila ao anatin'le BRDM ao hoe fa manina moa nareo no manao an'ity zavatra ity marina mafy raha mba manana valiteny izy tena tsy manana valiteny izy fa asaina atao eto ty dia atao eo amiko ara-pahasalamana ara-pepetra raisina amin'ny fahasalamana tsy dia hitako loatra hoe ina tena dikan'le izy tsy azoko aloha le izy so dia hoe ny fihevitro tsy fihevitra reo koa aloha mety valiny satria manana ny heviny tompo dia manana ny heviny isika olombelona BCS mba tsy hanahan'le aretina io ninina zany zay fepetra raisina teo na ny fepetra ny raisiny avy eo anivon'ny SEG zany ny sekretary ampanjakana misahana ny gendarmerie na ny fepetra ny raisina ny avy eo anivon'ny ministera misahana ny fahasalamana izany na ny fepetra ny raisina avy eo anivon'ny ministera misahana ny varotra ny indostria sy ny asa tanana izany tsy tena naomby le izy raha ny fahitana azy satria raha izao fandehany zao handeha ihany ho aretina io miankina amin'le mpampiasa le satria raha tsy handeha hiasa le mpiasa zany amin'io dia hoe sao dia voaroaka eo ny hoe voaroaka matahotra ny voaroaka satria tsy maintsy mandeha miasa mampitahotra amin'ilay EPN Damoclès le mpampiasa fa eo ihany koa ny tsy voaroaka fa hoe ahena ny karama efa misy mandrangarangana zany mantsy hoe raha satria raha avy amin'ny 12 isika dia mihena tsasany ny karamanareo iny zay ifanarahana any ray aloha iny satria mety hanana ny rariny ihany aloha le mpampiasa hoe tena miasa tsasany kosa ve nareo ve dia fa raha ny tokony izy tokony tsy miasa mihitsy ny mpiasa rehefa tsy ao anatin'ireo asa mandraharaha-pahamehan'ireo zay mihitsy ny tokony izy tokony tsy miasa ny mpiasa rehetra rehefa tsy ao anatin'ireo asa mandraharaha-pahamehana ireo fa ny connexion ko moa tapaka zany ka tsy mandeha izy hoe tokony mitomboka foana ny karama satria ny fiainana mitohy no fatrano tsy maintsy alefa ny jirama ny sakafo hiditravahizany vola amiko izy andoavao ny karamanareo satria nitsasaky ny asa ihany nataonareo de merde kely aloha ianao iny ka de merde avao izy any amin'ny merde izy mety akra fa raha aveo le olona le mpiasa aveo tsy misy fitaterana de lasa mitaraina izy hoe mijaly zay misy namana anankiray zao miteny hoe aveny Itosy eny amin'ny hôpital be ny Itosy izy mipetraka nefany miasa eo Tanimena
miasa amin'ny orinasa afaka be eo an-tany mena dia lasa sahirana be ahoana ozy izy ny zavatra tokony atao mba sy fitarenana kely hoe misy fitsinjovana manokana ve. Iny moa ny tenen'ny Francis Omaly hoe ny toeram-piasana no miantoka ny transport'ny mpiasa. Tokony satria raha ohatra ka hoe toeram-piasana ilaina amin'izao fahamehana izao, fa raha toeram-piasana mpanamboatra vy, mpanamboatra quincaillerie, mpanamboatra lamba ankoatra ny gasobosy de tokony tsy hiasa mihitsy. Ny sampandraharaha-panjakana tsy misy ifandraisany amin'ny resaka fahasalamana mihitsy na ny kely aza. Ny sampandraharaha-panjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana tsy misy ifandraisany amin'ny resaka fandripahalemana mihitsy na ny kely aza. Reo sampandraharaha-panjakana na tsy amin'ny fanjakana ka tsy misy ifandraisany amin'ny resaka jiro sy ny rano na ny kely aza. Ary ny sampandraharaha-panjakana na tsy amin'ny fanjakana ka tsy misy ifandraisany amin'ny resaka fampahalalam-baovao na ny kely aza, de tsy tokony hiasa mihitsy. Zay no afatra kosa aloha fa raha ny fahitako an'izao olona de teny amin'ny arabe, ary raha sampandraharaha-panjakana na tsy hain'ny fanjakana ihany koa tsy misahana resaka sakafo satria ny tena zava-dehibe, de tsy tokony hiasa. Fa raha zay olona tangorona maly tazako eny amin'ny arabe zay niezaka nakanaka sary ihany moa fa avoaka koa mina moa za olona tsy de tena mazoto mabokalizy loatra ato anaty. Francis, za zao mandeha tongotra, ianao mandeha tomobile, za mandeha tongotra amin'ny Analakely Behoririka iny. Za mandeha tongotra koa avy anaty tôbila makaty tsy mahita mpivarotra ianao misokatra latsakafe fa n'le fivarotana, zany hoe asiany sokatra kely zany de miandriandreo ivelany eo le vendeur na vendeuse. Izy amin'io mivatra kaopy, mivatra kravaty. Le mpivarotra any rendray ataony ao anaty sac kely le izy na ao anaty harona. Fa misy mihitsy le fivarotana sokafakafany kely eo de misy foana zay zavatra zay ny tokony ataontsika ho atsaina voalohany indrindra aloha, aretina izy ty re olona. Aretina izy ty zay hiarovana an'le aretina tsy hiparitaka aloha no atao. Aza de meritreritra zay bizina tsika aloha, fa ny aretina mba tsy hiparitaka no tandremana. Noho izany aoka mba tsy hisy arak'izay azo atao ny fifampikasoana. Anoherana le aretina koa nge Francis de mila toana ara-tsakafo e. Tsisy ny vola de tsisy sakafo de arary ihany. Tena marina mihitsy zany fa efa naty vela ho gaboraraka ho amin'ny sakafo any nandritran'izay fotoana maromaro zay ary tazana fa tsy naomby le izy. Noho izany aleo somary enjakenjanina le fepetra hoe tena mba rarana aloha ny asa rehetrarehetra zay tsy tokony ilaina loatra amin'izao fahamehana zao, fa mba le tokony ilaina tapa-bolana ihany no angatahana. Fa raha izao fandehan zao, za tsy nahita an'le miaramila 500 hoe misy miaramila 500 avy any Meritreritrosika. Natory maraina angamba. Afa tena zany efa tamin'ny 12 voanoto omaly za tany ampiasana za reny nanao service tena aminay kosa aloha iny ampatin'ny 67 hectare iny hita rory zareo io teo amin'ny tamin'ny 12 latsaka teo de naneny curika de mba mivoaka zany mba mijery zay. Zay eny tokony ataon'le miaramila fa ny antony ataony mandroka hoe andana am'izay mody de le fiarahamon'ny vy eo ampovoany eo amin'ny lalana eo ampovoany de ny zareo ny miaramila midina mameno ny sakan'ny arabe iny teny an'ileo ndao mody ahorony entana sy ny sisa. Fa raha fahazahoako azy tokony ataon'ny miaramila tsy akoatran'le hoe misakana, tena tokony mandrara ny olona amin'ny ora rehetrarehetra mihitsy hoe ny kasibosy manampy ny polisy sy ny zandary hoe salirako aty misary ity lafin'ny teknika ity mbola nandeha naka fatapera hafa niketre nandite maraina rehefa avy eo mbola manohy ihany fa mirava tsara fotsiny le toy any azo resahana rehefa avy eo de niresaka olona tsotra ny fandaminana momba ny hoe ohatra hoe mpivarotra tokony idina ny resaka olona tokony manao kasibosy mety iny amin'le fampiarana. Le lalana teo zany iny misy midivotra kely satria lasa tsy mazavatrao ny urgence sy urgence sy ny tokony alesiny sy tokony alesiny tokony mandeha sy tokony mandeha fa lasa somary safo be masina le izy. Fa roa akoatran'izay zany de ity zany ny fanamariana nomen'ny olona de mety ho ataiko le izy manahirana mihitsy foana moa satria noho ny resaka an'le miaramila torana teny Analakely de aingana le olona miantso mba hamariny kely ny vaovao avoakanareo fa tsy polisy le torana zany hoe le torana foana iny olombelona artiste le izy ngamba aloha zany miaramila fa le eo amin'izay le lafiny zay tsara mariana ihany de omena ny finiavana ny olona mba manome hevitra. Nisy matso tamin'ny 9 Jona firy ny isan'ireo nanao matso teo raha ny tokony ho izy ireo amena fiofanana isaky ny camp omena fiofanana satria ny mampalelo amin'zareo koa ne betrohan'ny olona izy amin'ny maha-olombelona anazy koa ngery le ronge mba hitako ihany hoe kirikiriny satria ny info raha tsy ananany koa revery rehefa avy eo tsy ananany koa reo na avery ok misy matso anankiray ao amin'ny CFM ao amin'ny conseil pour le fihavanana malagasy. I matso dia Matsobara
ny anarany. Ary izy mpikambana eo anivon'ny CFM mihitsy anisan'ny solotena avy ao amin'ny faritra Iorombe i Matsobara. Ary ny fiantsonany anarany dia Matsobara fa tsy Matsobara. Be dia be ny olona miteny hoe Matsobara fa tena Matsobara, teny japonais mihitsy ilay anarako hoy izy. Fa mahafinaritra miresaka aminazy iny. Nanirany koa ary mahafinaritra ko. Mahafinaritra. Anisany hira kafiziko indrindra koa ny hirany Matsobara zay izy tsy kely feo izy tsy ohatran'ny datokotry mira fa ao mifangarongaro ao zany ry Mikea, ry Mikes Davisy, ry Baba, ry Tomino, ry misy datokotry kely fangarongaro am'zay zany mitazana ao anatin'ny Matsobara ka raha ohatra ka misy an'izay le fepetra raisy ny fanjakana zay ary mikasika an'le hoe fanaovana fangalana miaramila 500 avy any Amerika Atosika andamina eto Antananarivo renivohitra, tokony ny firaisana voalohany sy ny firaisana fahadimy angamba ny nandehananjareo ho anareo zay mandalondalany amin'ny firaisana fahadimy. Firaisana avy ny fiantsonany arrondissement sa zany boriboritany ao ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahadimy dia mety tany aminareo angamba le satria zahay aty boriboritany faefatra mantsy miditra elakelan-trano zareo ohatra nomaly zao teny aminay miditra elakelan-trano dia zay olona hitany mipetrapetraka eny dia tanina aloha mbola tsy miatra aloha ny sazy fa mbola hitana lasa daholo miditra any an-trano. Izy io aloha zany tena ny fanentanana tokony ho betsaka kokoa ny fanasaziny raha ny amiko. Raha ny olona mamerina zavatra efa diso no tokony ho saziana. Fa raha hoe tratra ndray mandeha izy dia hitany hoe tsy mety le ataony dia nanaraka somatsara izy, iny ngamba amiko tsy dia manino iny. Fa raha mbola tratra fanoroany izy, indrindra moa fa fanotelony, dia iny kosa efa tsy mety fa tokony ampiarina amin'izay ny sazy. Dia mety tany amin'ny boriboritany voalohany sy boriboritany fahadimy tany zany no nisy an'ireo miaramila ireo, fa tsy mampaninona mihitsy moa zany aloha na aiza misy azy fa eto ambonin'ity Madagasikara ty dia mba fahasalamana ho azy. Tsy fantatro ka, tsy fantatro ny momba ny tosika fameno fa manomboka manko ny confinement tokony efa manomboka ny fizarana. Fangady tonga dia anomboka foana avy hatrany mihitsy izy fa tsy maintsy mbola misy fandamina ataonjareo. Dia tsy fantatro mihitsy aloha ny fandehan'ny tosika fameno hoe vatsitsinjo hoe kalitsinjo hoe sy ny zavazavatra ohatran'izany ialako tsiny fa tsy ananako vaovao mihitsy. Zay vao nandeha ny connexion fa ny redémarrena ny ordinateur. Ary rehefa mandeha le miaramila ireo dia ny zavatra tokony ataonjareo anelakelan-trano ohatran'izay tenenao zay. Fa raha eny amin'ny arabe eny tompoko azo lazaina fa manara-dalàna eo amin'ny roapahatelony eo nge ny olona manara-dalàna amin'ny ankapobeny ny olona. Fa any anelakelan-trano rehetrarehetra any dia ohatrany misy ohatrany hoe fety zany ny any aminay aloha fa rehefa tolatolaka iny ny andro ay maneno mafy anie zao sono avy atsy atsimo tranonay atsy zany dia misy mitsinjaka mihitsy any dia misy tabataba ny ankizy manao baolina dia manao baolina somatsara, ny manao bola dia manao bola, ny manao rami dia tsy mivaky lohan'izay kasibosina hoany fa manao rami etsy ananiny etsy izy. Zany hoe ireny le tokony hosokirin'ny miaramila zany reny mino fa any amin'ny boriboritany voalohany sy boriboritany fahadimy misy an'izany. Dao aloha raha naraka dokam-barotra dia rehefa avy eo indray ary. Izy aloha naraka azy. Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais j'ai du mal à me décider. Du jaune, du marron, du vert. Hein? Mais quel goût! Bon, va pour le mauve alors. Tiens, c'est plutôt osé ça. Tu vois que tu peux choisir en un clin d'œil quand tu veux. Choisissez le forfait Wana 1000 pour profiter jusqu'à 26 minutes vers tout opérateur ou de 60 mégaoctets d'internet ou encore de 50 SMS pour seulement 1000 arrières TTC, utilisable 24 heures. Appelez le 444 étoile 1 étoile 2. Orange. Fenêtre coulissante devant toi, Manon Kami dinarivo sy siviana sy efatsy ariary. Tonga vanganary eny amin'ny Alu Alarpi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. À tous ceux et celles qui sont dans la prix de l'emploi. Le leader du secteur de la relation client à Madagascar recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Pour votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et accompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien.
Hey mec, c'est quoi tes plans pour le 26? Ben moi, que du fun. Et toi Alice? Tu sais bien, la bouffe. En plus, c'est le Pro 26 chez KFC. Trop laisse. Allez, on se fait un burger zinger ou un rounder. Ouais, ça marche. C'est trop ça le Pro 26. On y va Alice? Ouais, tous les jours même, hein. Du 24 au 8 juillet, Pro 26 chez KFC. Le rounder ou zinger à seulement 13 000 arrières. Canal+, Naïza Naïza et Madagascar. RTJ amin'ny Valmaraina. Hanaraka indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika piaino ny 96.6 FM. Ankafaliana hatrany tompoko lasy tompo vavy no anaterana ny arahaba ho antsika rehetra amin'izao andro fahafito ny volana jolay taona 2022 izao, ary anasana antsika rehetra ihany koa hanaraka ireo andinindinina vaovao isan-karazany mifandraika indrindra amin'ity resaka Covid-19 ity. Olona iraindray no lavon'ny coronavirus tamin'ny alalan'ilay aretina Covid-19 ka mitotaly 330 ireo olona efa nondaosy ny fahafatesana no io aretina io teto Madagasikara. Olona 700 vaovao no voatily mitondra izany coronavirus izany hatramin'ny omaly. Ireto avy ary ireo toerana nahitana azy ireo: olona 300 tato amin'ny faritra Analamanga, olona 2 avy ao amin'ny faritra Tsinanana, olona 2 avy ao amin'ny faritra Menabe, olona 2 avy ao amin'ny faritra Itasy, ary olona 720 vaovao kosa dia sitana somatsara tao anatin'izay rehetra izay. Miamafy ny ady atao amin'ity valanaretina ity hoy ny profesora mpitondra teny avy ao anivon'ny CCO, ary izany indrindra no anetanana ny olom-pirenena rehetra mba ho mailo hatrany ao anatin'izao hoe fiverenana amin'ny fijanonana an-trano izao. Analamanga izy io no faritra tena farany izay ahina mafy amin'izao fotoana izao, noho izany indrindra ny tao anatin'ny faritra Analamanga tamin'ny alalan'ny gouvernoura dia nanatanteraka fivoriana mba ahafahana manangana ny atao hoe CCO régional Analamanga. Mitarika ny fivoriana ary mivolaza teo ny gouvernoura ny faritra Analamanga, ary dia tapahana ao anatin'izany ny hoe ahoana ny fomba andrindrana ny faritra Analamanga amin'ny fiatrehana ity Covid-19 ity. Tsy sanatria anao karazana hoe fahaleovantena manokana ny faritra Analamanga, fa mifanampy indrindra amin'ny CCO nasionaly izany asa izany, ary ny fitsinjarana ny asa isan-karazany no tena tanjona ao anatin'izy ity hoy ny gouvernoura ny faritra Analamanga. Fa ny miaramila zany hoe mivondrona ao anatin'ilay ministera ny fiarovan'ny pirenena dia miaro ny tanindrazana ary miaro amin'ny fomba rehetra ny tsy herezany ity avalana retina ity. Ny miaramila mpitsabo eo anivon'ny brigade d'intervention spéciale na BIS dia manohy ny fitiliana ireo izay ahina mitondra ny Covid-19 ary manaramaso ny fivoarany toe-pahasalamana ireo marary miatrika fitsaboana. Marina fa ny laharana 914 no ahafahana mahazo ny ekipan'ny BIS. Entanina hatrany ny tsirairay hoy ny ministera ny fiarovan'ny pirenena hanaja ny fiboana ny lamina rehetra napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny amehana ara-pahasalamana. Manentana ny tsirairay ihany koa hanajatra ny fomba rehetra izay efa napetraky ny ministera tsirairay avy. Ireo mpivarotra ny zavatra ilaina andavanandro, episerie sy ny sisa ihany no mahazo misokatra hatramin'ny 12 oratandro hoy ity fampatsiahivana ity. Tsy mahazo misokatra kosa ny fivarotana toka, ny quincaillerie, ny mpivarotra akanjo, ny mpanao volo sy ny sisa. Olona iray isan-tokantrano ihany koa no tokony hivoaka hiantsena. Ny fanajana izany dia miaro
ataonao tsy ho voany valanaretina ary miaro ny hafa ihany koa mba hanao ny fiarovana ny fahasalamany fiarahamonina. Reo rehetra reo dia fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ary nilaza zareo reo fa tsy biby fampitahorana akory ny miaramila sy ny tafika ny polisy ny zandary miara-miasa fa mifanampy ho amin'ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay avy. Ny resaka fitaterana kosa dia didiny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana no resaka momba izany ary dia natao mazava fa tsy misy intsony ny fanomezana lalana hitondra razana ivoaka na hiditra amin'ny faritra Analamanga. Ny fanaovana ny evasanina dia mila taratasy certificat médical d'évacuation sanitaire omeny ny tompona ndraiky mpanjakana indrindra ny dokotera-mpanjakana ny fiara mitondra izany marary izany. Olona 4 ihany no azon'ny fiara entina, ilay marary, ny mpanaraka azy, dokotera ary ny mpamily. Ny fitaterana anabakabaka dia no azavaina fa misy sokajy mahazo manatanteraka ny sidina, zany hoe ny cargo, ny evasanina araka ny voalaza teo ary ny famerenana ireo mpiray tanindrazana mbola tavela any ampitan-dranomasina. Ireo sidina rehetra izay efa nahazo lalana dia tsy maintsy migadona na miala eo ivato alohany amin'ny 10 ora maraina akoatra n'ireo sidina manao ny evasanina. Ireo kompania mpitaterana izay mikasa hanatanteraka sidina fampodiana teratany vahiny na koa evasanina dia tsy maintsy mandefa fangatahana amin'ny ACM izay mandefa izany eny anivon'ny fiadidiana ny Repoblika. Ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy fampatsahivana no atao hoy ny ministeran'ny fitaterana fa tsy mahazo mitondra mpandeha ireo sambo miainga avy ao Toamasina sy makany Toamasina. Momba ity Covid-19 ity hatrany alevina ao Anjanahary ny razana hoy ny avy eo anivon'ny BMS izay miara-miasa akaiky amin'ny CCO. Tsy misy intsony ny fahazon-dalana ivoaka na hiditra amin'ny faritra Analamanga momba ny resaka razana na ny fandevenana. Araka ny fanazavana ary nomeny ny jeneraly Elako Olivier Andekaja izay mpandrinda ankapobeny eo anivon'ny CCO dia toerana misa 2 eny Anjanahary no andevenana ireo razana hatramin'izao. Mila makeny amin'ny BMS ary ao anatin'izay ireo manamanjo no maka ny andinindininy rehetra momba izany ny toerana anaovana ny fandevenana ary ny fepetra rehetra tsy maintsy ajana mandritra ny fotoana fandevenana. Ary farany ity herinandro ity dia afantoka tanteraka amin'ny fanamafisana ny fanentanana ny asan'ny CRCO ao Betsimisaraka, zany hoe ao Tampon-tanàna ny Toamasina ao. Manampy amin'izany ary mitombony andraikitra akinina BMS eo ihany koa misahana ny fandrarahana fanafody ny avy eo anivon'ny commune, fanafody mamono ireo virus izany ka fanafody virokile no ampiasaina amin'izany. Makadiry ny andraikitry ny BMS, ny andraikitry ny commune, ny andraikitry ny CRCO ary izay rehetra izay dia miampy ny fahatsapatena ny olon-rehetra. Marina fa efa miena ny isan'ireo antsoina hoe mitondra ny otrikaretina coronavirus ao Toamasina ao kanefa na izany naty izany tsy maintsy atao ny famendrahana ny virokile hoy ny tompona andraikitra. Amin'ny 10 ora indray ny fotoana manaraka ho an'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDGR dia ametraka ny mandrapiresaka ho antsika rehetra indray ary tompo klasy tompo vavy. Odo, misy rivotra, misy rivotra. Sa maninona ity? Maninona moa zao? Na itika. Tapeny fotsiny le soratra mba tsy ho hitan'ny olona hoe THB le soratra eo. Aza miteny mitsy aminakazy THB ato. Tsy maninona ka ny aty ary ane manda esa ny onda so Larissa zany, Larissa. Tsy Larissa tsisy mpanohany. Fa tsy maninona nefa itony radio tony tena isaorana anareo
mila miaino ty ay isorana mila isorana anareo mpanoana zany fa raha tsisy anareo koa tena sarotsarotra ny ainana indrindra rehefa ao anatin'izao fahameana ohatrany lahara-pahameana foana fahameana ara-pahasalamana ara-pahasalamana zao isorana noho izany ny galana manoana ny ty fandarany ty isorana noho izany ny orange zay manoana ny ty fandarany ty isorana ihany koa ny alu zay olom-baovao izy io aminay satria vao tamin'ity taona ty nisy alu raha tsy diso anatin'ny volana vitsivitsy tato nisy an'izay alu zay fa inkany mba hateza ny fiarahana ireo mpanoana zay efa henonareo teo aloha teo no ny antony fahasahiranana ihany keo na tonga zareo somary niato kely fa raha ny fanambarana ihany de mbola iverina ihany amin'ny fotoana manaraka misy ihany koa toeram-pamokarana tsy haiko fanafody na ina ihany keo mitady anoana ty fandarana ty ao le olana kely satria ny fanafody raha ny tokony izy tsy azo anaovana dokam-barotra de somary misy fanalasalana kely ady angamba vokatra hafa no lazainy eto fa tsy le fanafody sa fanampin-tsakafo misy manko ny zay ny alan'zareo bala am'le izy indrindra le reny le vitasino reny le vansiny reny reny zavatra reny de misy karazany be deabe ka manahirana ihany ny andray azy satria misy le anankiray le miseho anaty telefona isaky ny riviny izy le mameno numéro be deabe manome numéro be deabe izy de misy daholo erany vazamototra rehetrarehetra ny Madagasikara io namoaka filazana ny ministera ny fahasalamana tamin'ny omaly ary de nanambara fa tsy azo ny hainao manjery atao intsony ny mandefa dokam-barotra aniny fikambanana iray zay mivoy ny fitsabona ny tiparazana amin'ny lalàlan'ny tambavy sy ny karazana fanafody rehetrarehetra zay omeny iny fa tsy maintsy mbola hitantsika moa ny akon'izay fa anisany zava-dehibe ihany koa zay nefa ny loha satria be deabe zany le olo mitaraina aloha makasika ny RDJ am'izao fotoan'izao fa misy manindry ny fréquence ny RDJ zay angatahana fiara-miasa amintsika rehetra raha misy zany raha faritra any aminareo de mba ilazao izahay aty amin'ny RDJ ataovy eo amin'ny page eo amin'ny commentaire n'ilay vidéo mivantana ity de lazao eo hoe aiza ny faritra zay somary ratsiratsy ny fandraisana na misy manindry any koa le RDJ mba ahafahany tompon'andraikitra mandamina ny zany rehetrarehetra zany mba azahotsika makafy tsara eto Antananarivo aloha eto Antananarivo le resako aloha tamin'ny maraina zao izy nilaza hoe ratsiratsy Tanjombato dia mba ialantsika amin'izay fandraisana ny onjam-peo ratsiratsy zay dia mba ilazao mba ahafahana mandamina zany vaovao rehetrarehetra zany satria ny RDJ zay tiako namako zay tianay ianareo sady namanay ihany koa ianareo ady miaraka aminay ato ianareo tsy na tena RDJ ianareo ny RDJ fa ny ty anarana fotsiny ty fa ianareo no mahatonga ny RDJ ohatrany zao ka noho izany dia isorana be deabe io zany nareo mampita vaovao dia mbola afaka mampita ihany koa nareo fa tsy manina mihitsy misy tompon'andraikitra koa moa zany eto afaka tonga de miantso ny anarana moa zany hoe onjam-peon'ny tanora zay mahatonga ny onja avy eo mitarika tenindia tsy makaty mihitsy matahotra ny opean'ny tanora izy de rehefa invité izy hoe onja mba asainay ianao tonga ao am'fantarana kolotaimo izaho rika sao de pehinareo tanora agny raho fa nahoanako ny tena raha ty radio nareo onjam-peo ry tanora fa tsy ompehy ny tanora ianao fa na izany na tsy zany ko azany ny olona mety mieritreritra hoe tiako namako eno tsara le izy fa tiako le izy fa tsy asiako fa so de misy milaza an'izay koa satria miova ny fandraisana an'le izy ka tamin'iny omaly iny de naoraka be afaka omaly moa zany nanomboka le resaka naoraka be mihitsy talata androany nanomboka omaly izy omaly aloha le izy noeniko satria omaly de niravona le izy nisy député anankiray nifamaly tamina zandary teria tao anatin'ny Ambohidratrimo commune Ambohidratrimo le izy fa tany amin'ilay toerana tsy hoe manakambahiny raha hitantsika zay manakambahiny zay efa any alohaloha any de misy ohatrany mivarotra po ambonikazo fatana mitsitsy orotony eny ny manakambahiny raha tsy diso amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny ka nisy député anankiray araky ny filazam-baovao heno fa za moa zany tsy nanatrika tany ary tsy nahita an'le izy tao anaty Facebook akory ary za fa ny tele no hitako de nisakanan'ny zandary lay député de aveo nisavaina de aveo de hoe lany visite lany assurance azafady lany ny assurance ary dia nisy fifamalina teo tsy de tena fantatra loatra ny tena tsiporiany de natsoina nakany amin'ny birao zandary ary de atao no nisy fifamalina enjakenjana ary de namelaka ty amaina ny afaran'lay député melaka ty amaina lay député ary de raikitra ny fifamalina teo satria ohatrany tsy namaly le zandary fa de ny tam'izao fotsiny nalaina ny pirofo rehetrarehetra avy amin'ireo olona izay nanatrika teo de tena mitombona tokoa izay zavatra zay
ary dia nisy ny fifandaminandraha raha satria samy olon-dehibe na ny député na ny gendarme mpamelaka na ny samy olon-dehibe raha hoe zany mpamelaka zany nasake mpamelaka ny tompo dia namelaka olona tiako tenena am'le olon-dehibe amelaka anio corona virus io de ny lamina izay zavatra zay fa ity ny zavatra tiako resahana fa nanao fanambarana ny kestora voalohany nivony anterimeram-pirenena hoe rehefa nisy fifampiresahana teo amin'ny rotota dia tapaka fa ravona ny raharaha ka dia tapitra hatreo tsy misy tohiny intsony aiza tao zany mamelaka tsy mino an'izany mpanao gazety tsy mionona mantsy tsy mionona am'izany mpanao gazety de mitovy amin'olo fa ina tena zavatra reseho tsy hananao fanambarana mihoatra an'izay aho iny kestora voalohany fa ny lama ny raharaha fa efa nifanaraka ny rotota efa nifampiresaka de ny lama ny raharaha mijanona hatreo ka inona ny tena zavatra azonao ambarako tsisy inona azoko ambarako ohatran'izay ferina namelaka fotsiny satria zay enjana mihitsy le olona zay mampanao gazety azy ine ny mpanao gazety ny mpanao gazety tompoko de zao mpangarim-bava mifetsona azy amin'ny teny malagasy satria mba ahafantarany ny zavatra vaovao mafahany manaparitaka ny vaovao io de tsy maintsy garonony ny vavanao ao ilaza ny tenany haronony ny vavanao mba ahafantarany zavatra teny ilainany aminao any fa tsy ampionina ny mpanao gazety ve ny miteny hoe rehefa nifampiresaka ny rotota araky ny fanambarany kestora voalohany avy eo anivony anterimeram-pirenena de ny lama ny raharaha ka tapitra atreo tsy mampety ny mpanao gazety zany fa lasa mipetraka eo amin'ny toerany olo-tsotra mpanao Facebook sy ty tatasika ny mpanao gazety fa ina mariny fa ina zany fampiresahana tao kefa hoe tsy manana fanambarana akoatran'izay aho ozy ny kestora voalohany atreo tapitra amen alleluia vita tsy ampy an'le olona le izy anika misy le fantanin'ny olona eny amin'ny arabe le citoyen lambda moa ny fiantsona azy ny fantanin'ny olona eny amin'ny arabe no tadiavin'ilay mpanao gazety ho valian'ilay kestora voalohany efa nanambara lay kestora fa tapitra tsy misy fanambarana satria tsy lelizy nge zao e rehefa manao gazety de misy fanambarana ofisialy le fanambarana ofisialy iny zany no ekeny rehetra hoe iny zany le tena izy iny zany tokony izy interview tsony rehefa avy eo fa ny olona te afantatra n'lay fandrahoan-tsakafo tao an-dakozia izay matotsy atao fanambarana ofisialy de tsy aseho iny fa ratsy zany ary zay ny tena zava-doza ilay tao an-dakozia iny no asehony zareo any anaty gazety zay ny tena zava-doza nefa iny ny skopy aminy iny ary iny tena hotiny satria iny ke tena zava-dehibe aminy iny rehefa avy eo hoe io fa mivoaka ary lay lakozia ambadika ry zao ndraiky io aloha tonga de tenena daholo aloha zany zay zavatra tadidy misy toetrana mpanao gazety ohatr' zao ndray eo misy fanambarana ofisialy fanambarana io na fanambarana ino na fanambarana ina alefa le fanambarana alefa le fanambarana alefa le fanambarana ity ny taratasy mikasika zany fanambarana zany zao momba nyity fanambarana ty vita tapitra misaotra nareo mpanao gazety nanatrika nga izy manaiky tsy vilany atsy mba atao interview kely ianao ndikan'izay fa ina le asa le teo zany tsy izy le teo mbola tsara kokoa raha mba hoe miampy le izy asina ina ndray no iampy akoatran'io efa iny le izy iny fa io tsy manaiky izy tsena hoe mba atao interview kely ary zany efa le olona tsy hita raha tsy amin'ny fotoana ohatran'ireny hoe manao fanambarana nefa nefa nisy fantanina be dia be andraso aloka raha ohatra ka zavatra hafa mikasika le fanambarana no atao eo ohatrany hoe zao de anao fanambarana aminareo zahay fa ity gel désinfectant zay ampiasainay ato amin'ny RDJ ity de anisany gel désinfectant tsara indrindra raha ohatra ka amonona ny virus sy ny microbe sy ny parazita isan-karazany tapitra ny fanambarana raha ohatra ka anontany momba ny telefony ianao fa manao ity telefony anao ty hoe mba tsara tsy maninona satria mba rarotiny ianao zany iresaka momba ny telefony ndray e fa momba an'io gel désinfectant io no anontany ianao fa vita vaiza moa izy ty rehefa tsy nataoko teo fanambarana tsy atao ny dikan'izay tsy ilaza zavatra hafa akoatran'io tsony fa raha ohatra ka ilaza zavatra momba ny ty kiraronao ty raha Francis ohatra amilay fa taiza no vidiananao an'ity raha izay izy tsy mampanino zavatra hafa akoatran'ny ty fanambarana ty no resany io ary rotana rangava fahitananao fa ono fa taiza ianao no nitsabo tena tamin'ny anao le nikoaka andray mandeha iny raha izay le izy tsy manino fa raha ity gel désinfectant ty no mbola novanao interview anako eo rehefa avy eo atao interview anao momba ny gel désinfectant ty ka nefa tsy hanao intsony lasa fomba mampanao any le izy eny am'izao fotoana zao tsy fanao ary tsy ao anatin'ny lalànan'ny fanaovan-gazety mihitsy izy raha tsy diso asa teny zany nitsika ny zavatra normal ho any tsy normal efa nisy fanaovagazety namana ny teny zany ary fanaovagazety nandalina fahaizana momba an'io mihitsy hoe tsy izy ene io e
tsy io ny tokony izy ary ty koa ny fanaovan-gazety anankiray miala tsiny fa ohatrany hoe ampianatra mpanao gazety ny tena fa ohatrany tsy zany izy fa zavatra voamariky ny tena tsy mpanao gazety izy mihaino radio ny indrindra tena henoko misy azay fa misy manao koa ny télé indraindray ohatsy izy le mpanolotra an'le vaovao tonga ny fampiresaka taminay teto moa ny mpanamboatra an'ity kasika ato amin'ity RDJ ity ary nambara ny fahitino nisan'ny kasika tsara indrindra fa ny olana kely amin'izy ity de misy miraikitra kely eo amin'ny sofiny eo ary de toy izao indrindra fanambarany tamin'izany alefa le interview'n'le olona ity kasika ity zany no nisan'ny kasika tsara indrindra fa ny olana amin'izy ity de somary misy miraikitra kely eo amin'ny sofiny eo raha ohatra kapetaka le tsisy ninona zava-baovao mihitsy zany hoe le zavatra fanambarany tato anatin'ny fanolorana no ambaran'le olona ao anatin'lay interview aseho azonareo ve tiako teneny raha ny tokony izy tokony hoe nanao fanambarany olona io ary ohatrany zavatra tsy napoizitsika mihitsy ny zavatra ho ambarany de ao ianao no mihaino an'lay interview rehefa avy eo fa tsy le zavatra ho tenenin'le olona no atolotra ao ato anatin'ny fanolorana ary zany zavatra zany ny mpanao gazety maty hanina nianatra zany hoe nandalon'izy io de mahay an'izay zavatra zay fa betsaka ny mpanao gazety tsy mahay an'izany ary radio anankiray no fantatro eto fa tena anisan'ny tsy midinana sur terrain misy le rony fa izy miandra zay fanambarana avy lefa mail fotsiny de iny vakiny ao karaha mamaky izy tsy manina fa tsy manisy commentaire ao anatin'ilay valabe ny fanaovan-gazety moa matetika le gazety ny ao an-tsaina voalohany le taratasy iny fa ny gazety ko moa zany hoe mpanao gazety na plaza vaovao misy radio misy télé sisy niresaka ny filohalon-datsika teo ao ny zandary ny miaramila asa ny polisy koa moa ao anatin'izay ny ohatran'izany de miresaka ny mpanao gazety tsika amiko ny olana efa mpitranga ary tsika tao amin'ny rivotra efa tratran'izay dia fokalofa ambany de tapaka aza sorona ny alohalohako fa ny sary ny tapaka ny tapabaraka ny efa mpitranga tamintsika betsaka ny efa voantso voasitona bretel tamin'io resaka tany amin'ny kidona maraina de efa voantso mihitsy ny resaka momba ny miaramila tamin'izay ny resaka momba ny voiture ouvreuse efa netson'ny secrétaire mpanjakana ny zandary allo betany mbola mazava ihany fa ny sary ny lasana le tsitana leny ny resaka hoe secrétaire mpanjakana ny antso avy hatrany mihitsy hoe nareo zao mananina ohatrany hoe somary sarotra resahana le momba le olana am'izay ary ny mpanao gazety de ohatran'izay mihitsy kanefa ao anatin'ny volabe fanaovan-gazety efa fantatritsika mihitsy ary na ny président ny ordre des journalistes ringay koko zay namana moa zany ary taiza di anaty vala raha ny plaza azy fa mpanao gazety koa nge misy tena mahay de misy mbola eo am-piofanany ary misy ndray no tsy mbola mahay tsara an'le izy de matetika mametraka fanontaniana ara de misy le hoe aiza izy kay moa misy ny anjeva le misy an'izay moa zany tamin'ny nampimezero tsy anjeva le tanàna no tamin'izay de ao anatin'le famoaham-baovao sy fisokirana kosa nefany fantatritsika tsara ny resaka allo maheno ka ny mpanao gazety raha ny famaritana azy de antanitsika ngary fainrakoto maro de ny nisikotra ny any amin'ny lalina indrindra tsy takatry ny mpitady vaovao sy ny pile vaovao ny tena atao hoe mpanao gazety ny tena grand reporter nanantsika raha hoe Latimer Rangers di Alphonse Remaly Jean-Claude Ndrenaivo Rifairakoto maro Marakoto Armanana reo no ohatra resako de misy Daniel Andremaro amin'ny fanatanjahantena anao valabe resaka reo de manome famaritany reo fa ny tena olana mitovy amin'ny asa rehetra ny fanaovan-gazety raha vao tsisy asa miala tsiny aminareo mpanao gazety fa mahita izay tiasa ny télé miasa amin'ny télé andro any de miasa amin'ny télé B rapiso miasa amin'ny télé C rapiso de nanotaniko hoe roviny indray ianao ny any amin'ny télé D allo rehefa avy eo ndray ka maty hoe fanao eran-tany zany ozy izy raha Francis azy jereo ny mpanao baolina fa rehefa mandeha le baolina de manao interview izy eo de resaka baolina tena zay mihitsy le izy ka rehefa le baolina no resahany eo de le baolina no resahany eo zany de ino no atao interview de ino resahany eo fa misy ane sasany ka baolina le atao de aveo vie privé ny resahana matena zavatra izay le tsy mety anie zay le zavatra resaka makasika an'le olona amin'ny lafiny inona fa tsy le momba an'le matsa teo no resahana fa tokony any amin'ny toerana hafa izy manao interview an'izany tokony amin'ny terrain eo sy mandeha le fotoana eo izy zany manao an'iny raha ohatra ka raha ohatsy zay hoe le gel désinfectant ity zany no anaovana fanambarana io resahako io
fanambarana tena nampiantso mpanao gazety mihitsy le olona hanao fanambarana. De resaka momba an'ity gel désinfectant anankiray ity izy. Mety resaka mombamomba an'io rehetrarehetra io izy. De rehefa avy eo ndray vita io vita ny fanambarana tompoko ka misaotra anareo. De andeha hivoaka am'izay mba hangataka interview kely. Io interview io mikasika an'le gel désinfectant ihany. Fa raha ohatra ka mikasika zavatra hafa hoe mba rarotina raha fa ahitananao fa mba anotaninanao mikasika le tomobilanao accidenté ndray mandeha iny nanaona ihany nefa rano izy iny. Raha izay le izy tsy maninona. Fa io gel désinfectant efa natao teo tompoko le fanambarana ka inona tsony no zavatra olazaina ankoatran'izay. Satria ao anatin'ny fanambarana mazana raha misy fanontaniana ianareo de apetraho eo ampahy be maso eo. Fa tsy hangataka interview ianareo rona telo ndray atsy ambadikatsy ankoatra ny zavatra nolazaina teto kanefa iny ihany no mbola sainao averina eo rehefa avy eo. Tena misy hoa efa avereniko teneno zany efa misy mihitsy ny mpanao gazety maty hanina nandia fianarana manana pahaizana manana diplôma. Misy koa mpanao gazety maty hanina. Tsy izy io. Misy mpanendrika cocktail. Satria nisy allo. Ia. Tsy feo tsisy sary teo de mba asina sary tsisy feo e. Zay fotsiny ka nisy feo tsisy sary de tsisy sary tsisy feo. Otra sady mahita zay ato zay mahita ny mahitako. Fa misy mpanao gazety rehefa mandeha ny cocktail fa izy tsy miala itsy amin'ny andretsy mihitsy. Mandeha le hanina zany amin'io. Zay le sady maty hanina. Ary nisy an'le ranga scout izy tily izy raha tsy diso maka sary etsy sy roa maka feo etsy sy roa lasa tamin'ity taon'ity izy raha tsy diso engany sana rara izy rano vao henoko farany io mbola anaty tsy fahasalamana izy. Tena mialatsiny fa ohatrany narara novanao tsoavo zay izy teo. De mbola tsy ny vaovao loatra am'izao. Ay marary izy tena mialatsiny tompoko. Fa izy tsisy ngamba raha mpanao gazety tsisy mahafantatra anazy. Ary be de be ny mpanao gazety miantso azy hoe mba meo sary ihany zay ranga fa tena tsy nahazo satria fa misy fihetsiketsehana etsy sy roa de matetika ao foana izy ary rehefa nanontaniana izy de tena nisany fafinaretany any maka an'io izy tsy mitady vola zay aloha de tsorona izy tsy mitady tombotsoa amin'io tsy mitady izy na sakafo koa ry tsy mitady an'ireny izy fa izy de tonga foana am'izay zavatra ilana mpanao gazety etsy sy roa. Yarman io. Yarman. Ay Yarman ka nisy fahasalamana tsy tena ohatrany salama be nanao vanatsoavo zay izy teo. Yarman zany ohatran'le resako teo de tena scout tena ny fiainany manontolo nafantoka ny tao amin'ny scoutisme ary izy maka sary ny sary rehetra ny Arthur ho an'izay mahafantatra ny tuture Zazo dia maka sary ary de izy manome tokoa izy manome ny hafa izy rehefa ilaina fa tena efa taony io mirary soana Yarman raha mbola ano any izy zany. Tena mbola any izy zany fa zany tena diso fa mialatsy indrindra tompoko. Mbola any izy raha tsy diso mbola any izy ka mbola tsisy vaovao loatra eto amin'ny fomba oficialy fa mbola tsy fahasalamana mbola nangatahana fanampiana aloha ka mino raha sanatria hoe misy zany tsy maintsy maheno foana ihany tsika raha sanatria engany tsisy zay vaovao ratsy ho eny zay. Maro ny olona marary maro ny olona mila famonjena maro ny olona mila hevitra ihany koa ohatrany ona mba atao amin'izy ity fa de ny zavatra fantatra aloha zany zao de mbola mitohy ny fanaovana fitiliana eny amin'ny village Voara ary ny zavatra fantatra de maro be ireo olona tonga eny ary ny zavatra fantatra de nampitomboina ihany koa ny fanaovana fitiliana ary raha tsy diso ilana fanamarinana kely misy fitiliana hatrany amin'ny CSB2 satria zay ny vaovao niainga tamin'ny malina CSB2 sasatsasany fa tsy ny CSB2 rehetrarehetra ary neto amin'ny fatrana lamanga raha ny tokony izy de tena tokony hiboka tanteraka mihitsy dika le miboka tanteraka tokony hoe tena tsisy mahazo mivoaka mihitsy ary tsisy mahazo miditra mihitsy saingy indrisy tena raha zavatra fantatra de mbola reo mbola misy ihany ny miditra sy mivoaka zany hoe mbola verenako ihany zavatra tenena teto maly raha vao tsy ampiarina ny lalàna de tena ho sarotra ny fahazahoana vokatra amin'ny hahitana ny antony le fihiboana nge de mba hahitana hoe aiza avy no misy ny olona voa aloha raha naraka dokam-barotritsika so de misy any. Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais j'ai du mal à me décider. Du jaune, du marron, du vert. Hein? Mais quel goût! Bon, va pour le mauve alors. Tiens, c'est plutôt osé ça. Tu vois que tu peux choisir en un clin d'œil quand tu veux. Choisissez le forfait Wana 1000 pour profiter jusqu'à 26 minutes vers tout opérateur ou de 60 mégaoctets d'internet ou encore de 50 SMS pour seulement 1000 arrières TTC, utilisable 24 heures. Appelez le 444 étoile 1 étoile 2. Orange.
Tena mora, nefa mateza. Tsara nefa tsy lafo. Tonga ty antsara. Araroty. Tsy mila miantsony fa efa misy eto Madagasikara ny alu mora sy mateza. Alu manakaiky anao an-trano miaraka amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny Madagasikara. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery any an lasany Rasoir Bic ihany aky no ampiasay koa. Sady maranitra tsara amin'ny maharitra ny Rasoir Bic. Ho anao vehivavy koa, efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic ihany ampiasaina isanandro. Arovo ny tenanao dia arovoko ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasatana na matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Satria voaray daholo le fanamariana ataonareo mantsy hoe ratsy le fahinonana RDJ. Tena misy olana tokoa le izy aloha fa tsorona ny resaka. Misy olana le izy fa efa mijery an'izany ny teknisianina na ny aty ambany na ny ery ambony ery. Hojerena amin'ny andalany eo le izy. Mandeha ihany koa nefa ny RDJ amin'ny alalan'ny Canal Plus. 339 ny alavan'ny onjam-peo amin'ny Canal Plus 339 dia maninona zareo any Manjakandriana? Mihaino amin'ny alalan'ny Canal Plus ny any Manjakandriana amin'izao dia kopatanana ho anareo rehetrarehetra izay mihaino rivotra amin'izao fotoana izao. Ile nanao fanamariana avy any Antsirabe teo hoe miketsona be aty bira tamin'ny vaovao no lazaina fa mino fa le réseau ny telefônina ndray kosa no anisan'ny antony olana tamin'iny fa tsy dia tena le avy ety fa raha ny tokony izy tokony tsaratsara mitovy amin'ny eto Antananarivo ihany ny any Antsirabe ihany raha ny fahinona ny feo ny quartier misy ny tena ratsy koa zany amin'izao amin'ny fahinona azy dia Fort Voron, Mahamasina Atsimo, Ambojanahary. Tsy raha ihany ve zany Fort-Voron, Mahamasina Atsimo, Ambojanahary. Ambojanahary koa Ambojanahary moa tsy le atsina nandrefana Ambojanahary. Manaka Mbahiny, Andohalo, Anosy Avaratra, misy hira manindry be hony ao amin'ny RDJ ao amin'izao fotoana izao. Misy ninasy mandeha hony ao. Misy ninasy mandeha. Ninasy fa tsy efa any andafy. Nilery moa zany alefa neto ohatran'izany fahinona azy alefa neto le zavy anam-potoana henona. Kanefa le rety amiko le izy re. Koa tena ty tahay le sy ndeha henona an'io fotsiny zay sy dia tena amin'ny radio ihany. Ohatra hoe mitondra automobile izy andeha kakaka kely aloha nivoaka iro le tia. Tsy mety zany fa dia ifanravina zany aloha zany disadisa teo amin'ilay zandary sy ilay député. Fa le mpanao gazety moa dia satsika teo zany. Ka zay natonga le izy ka satria sokirin'le mpanao gazety le question voalohany zany fa hoana mariny fa ina zany fampiresana anisy tao ke fa hoe fa miravina anisy fa izy zany tehetrehitra hoe nanome vola angely anankiray na hoe nifona angely te ihany zavatra tsy voalaza zay le izy matotsy nambara lay questeur izy tsy te hiditra aminatin'izay izy fa mahafantatra ny valiny le questeur voalohany mino fa tsy te hiditra amin'izany izy dia tsy te hanao fanambarana mikasika an'izany izy. Ka zaho manko le ohatran'ny le hoe journalisme d'investigation amin'ny ankapobeny zany mpanao gazety rehefa dia maka source be dia be any aman'olona izy dia izy maka spécialiste. Ny spécialiste iny no manazava azy dia izy avy eo no manambara le izy zao zany le izy fa ny eto amintsika moka amin'ny ankapobeny tsy tena mbola investigation loatra fa mbola tokapo ihany. Tsy tanareo ve le antsoina hoe trandraka zay fampifanana nampanaovany zareo manam-bola any ho an'ny mpanao gazety mivoaka isaky ny 4 volana iny trandraka iny gazety boltire le dio efa lela trandraka misy ity zany iny tokony maka droit ela fanaovanjareo fiofanana sy fampiharany ny hoe journalisme d'investigation. Ny journalisme d'investigation nefa maka lohahevitra anankiray anaovana investigation, anaovana fanadihadiana lalina ary io lohahevitra io mazana dia lohahevitra izay tena saropady. Ohatra hoe
ny fanondranana tsokosoko ny volamena eto Madagasikara. De iny lo hevitra iny de any izy manao zay fanadidiny any. Fa raha efa nanao fanambarana le olona hoe toy izao ny adin'ilay zandary sy lay député fa nilamina, aza sokirina tsony zavatra any ambadika any na hanao investigation ohatrin'iny ianao. De tsy ho azonao mihitsy nareo 2 investigation ianao na 3 investigation tsy mahazo vaovao intsony mihitsy ianao fa de atreo le izy satria eo no tapitra ny halavan'ny volony Dora. Tady miakapofona be misy kefa eo no tapitra volony Dora. Mo izy io. Atreto. Fa ina Manodididina ny sofiny eo. Volony Dora. De Carré plongeante zany. Dora ve mpiry? Dora Johnson. Dora Johnson. Carré plongeante ny anaran'ireny tompony Dora reny raha ohatra ka Mireille Mathieu nge nisan'ny taritarika ny Dora io tamin'izany. Izy moa sady Mireille izy mbola maty fa le Wala mipetraka taty Antananarivo sy taty amin'ny fahaizana fiteny merina zany fa zahay mipetraka taty Toliara taty ny ray maty eo ny fahalalana zany tany hatramin'ny volan'ny fahazana ny ray maty eo. Zay foana fieritreretako ny anaran'iny Ramoto iny ny ray maty eo. Fa kay zavatra hafa ny anaran'izy. Bebe zavatra tsy azo zany taloha tamin'izaho mbola kely rehefa miteny ny mopera zao ohatra ny hoe mandrotsaka ny fanahy masina ao anatin'ny kalisy fa toy zany kio no ny avy ny sakafo de nandray ny kalisy izy. Oui le fanamasinana. Manome ary ny zarazara ny mpianana nanao hoe samy mandray minana amity anareo vatako ity atolotro anareo de misy aloha hoe fa kalisy misy ny rako ity raha io reny fanekam-pihavanana vaovao sady mandrakzay. Zahay tatolera teo rakony zao sarony. Misy sarony zany le kalisy misy rakony ty. Tsy tamatavy koa manao rakony rakony sarony misy sarony ty zany tsy mivoaka atao mihitsy ny fahamasinana fa ao anatiny ao foana ohatrany zao zany ny sarony le izy ao anatin'le Izy kely tsy le cadrage. Akao misy rakony misy sarony fetretako an'izany zavatra zany maro any ny ohatran'ireny zany indrindra fa rehefa tamin'ny mbola kely ny tena fa tsy ino lahy ny avy andresaky fa ty coronavirus fa mahakasika ratsy ty anarany arety ty ratsy ty Toliara ao fa so tsy baka tsy Toliara tsika mivola azy miresaky raha toy fa Antananarivo atoy fa Antananarivo atoy moa tsy raha mieritseritsiny zao hoe raha misy raha ratsy tambalika ao fa laha Toliara miresaky coronavirus ity ino hoe resaky zao resaky manao ino fa amizao fotoana zao zany dia fantatra fa izy io dia aretina avy amin'ny pangolin. Ina ny atao hoe pangolin. Ina ny atao hoe pangolin. Ina andrarako zany. Zao ny teny ina andrarako zany. Fantatrareo moa zany hoe le pangolin io ony sakafo ho an'ny olona aty Afrika aty sy any Azia any. Ny pangolin de biby tsy fatatsika mihitsy ary misy zavajavatra maniry io tsy misy eto amintsika eto Madagasikara eto, misy bibibiby reny tsy misy eto amintsika Madagasikara eto kanefa de ampiasaitsika foana le teniny fa de misy ekay. Anatsiko anareo ty zany te pangolin. Io ve tsy deux io? De pangolin io. Pangol 2. Fa izy io lavalava vava zay izy de misy ekay ary raha tsy diso mpihinana vitsika. Sa ina no hoan'ny pangolin ty de reo vetivety aloha ina ny sakafon'ny pangolin. Jereo aloha ina sakafon'ny pangolin nareo ao anatin'ny io pangolin io asehon'ny barona amin'ny telefoniny io. Indray dia pangolin fampitaingana. Kely balitany kely ary le mitaingana. Pangolin zanany eo ambony io sa anankiray tena veriko fa le ry pangolin io mihinany pangolin am'le ray ao aty ambany eto. Mihinana pangolin io ambany eo le ray io fa tsy zanany babeny io zany de misy ekay ary na io ekay moa ina moa zany ny ekay kirany misy kirany io kirana pangolin io de misy fanafody atao fanafody any raiky io ony ny sasany ampiasaina anaovana firavaka anaovana sakafo tsy haiko tsony misy fa misy karazany zavatra be de be ampiasaina amity pangolin ty ka misy milaza fa avy any amin'ny fany na ramanavy ny atomboan'le aretina de misy milaza fa avy ao anivon'lay laboratoire zay any Institut Pasteur taloha tany Wuhan no sendra ny fritika nivoaka tao le izy tamin'ny fomba zay tsy napoizina de misy milaza fa namboarina mihitsy koa ty aretiny ty mba hiparitaka era zao tontolo zao betsaka ny maty fa maro ane zao maty zao era zao tontolo zao maro ane zao maty zao ao États-Unis ao maro ane zao maty zao ao Brésil ao
Ary ny tena anisan'ny betsaka maty de ireo firenena tsy mino azy hoe irangasy mampitahotra zany, indrindra fa ny filoham-pireneny satria de tsy mivaky loha amin'ny fepetra rehetrarehetra. Ny tsy fatahorana tsy midika hoe tsy mivaky loha, fa misy manko ny olona ohatra anazy zao, za tsy tena matahotra loatra ny coronavirus fa mivaky loha, miaro ny tenako, miaro ny manodidina indrindrandrindra, satria izay no antony mahatonga manao masaka rehefa eny am-pandehanana eny nanina eny, zay mahatonga manisy gel ny tanako isaky ny mahita na manasa ihany koa tanana amin'ny savony, zay no mahatonga manao fanentanana ny olona ihany koa indrindrandrindra hoe tandremo, za tena mazoto mihitsy miresaka aman'olona, manazava hoe ity aretiny ty ange mety efa mitondra daholo tsika rehetrarehetra, mety efa misy an'le aretina daholo eny amitsika rehetrarehetra any, fa isika fotsiny no ohatra ny meritreritra hoe salama tsara. Mety ho salama tsara ianao satria mahazaka an'le aretina ny vatatenanao, fa ianao io de efa mitondra, ary ianao mitondra io mety tsy harary mihitsy, saingy hamindra ianao, ary mamindra amin'ny olona manodidina anao, de ny olona manodidina anao tsy voatery hifindran'ilay aretina avy any aminao koa, fa ny olona zay marefo manodidina anao no mety hifindran'le izy ka mitandrema, ary ny olona marary n'le izy, ny olona hifindran'le izy tsy voatery harary koa, fa mety mitondra fotsiny le otrika aretina positif izy de rehefa aveo mety harary, mety ho sitrana, ary ny olona marary koa tsy voatery ho faty, fa mbola misy le antsoina hoe marary, tena marary mafy, lay forme grave, de misy marary tsotsotra eny, misy mararary, ary reky mararary mikoakoaka sy voasery hafahafa be mihitsy ny izy reny, fa ianao tsy nanao test fotsiny, fa rehefa forme grave koa ianao tsy voatery ho faty, fa misy ny maty, misy ny sitrana ihany raiky koa. Satria eo amin'izany ka ohatra hoe efa misy an'izay fambara zay le symptôme zay de manao test de négatif efa négatif kosa ve zany? Négatif ka rehefa négatif de négatif fa mety aretina hafa ianao, fa tsy hoe kory hoe voany accidenté tamin'ny moto ianao, accidenté tamin'ny moto ianao de maty de hoe coronavirus io. Allo Rakody. Tsay Pangolin, zany hoe iny miankina amin'ny fomba fandraisana amin'ny saina malalaka tsara ihany ny adihevitra momba ny avia izy, satria tsisy afaka miteny moa tsy ny avia izy nefa rany toika be tahaka n'inona fa ny teoria ny tsirairay de samy mieritreritra an'izay fotsiny. Fa ty vaovao kely anankiray nijery télé iray izay ako maly zay vao tena hita le diadéman'ny Gaël, le diadéman'ny Gaël ao amin'ny tarika Momote et compagnie, tena lasa an'le olona iray zay ka le diadéma, ary le ary diadéma koa ary ty ohatrany, ary diadéma koa teny ato Ovina le andeha ary amin'ny taty anitra? Izy ty zao diadéma. Rehefa avy eo, zany hoe zay mahatratra mandeha inona sy inona de eo kaikaiky ny tsena eo zany eo amin'ny amin'ny folo eo, satria aka ohatran'ny taxi ngamba ny angana ngamba ny analo. Efa voalaza ny barona ihany moa zany tsy inona fa ao anatin'ny tarika Motaban de misy namoy ny neny fia mba lazainy eto, satria namana mpiaraka tao anatin'ny tarika mihitsy zany mama fia zany no anzay mahafantatra azy moa zany anitra, de rehefa avy eo barona re hafa de le izy moa zany am'izao zany tokony misy diadéma moa eny efa hita, za moa zany mamoaka resaka kely fotsiny hoe tena izy fa izy ny tao amin'ny palais izy iny tsita tao palais de la reine Gaël Monica. Zaho amin'ny teny hoe rehefa anao porozenitra eo anoloan'ny directeur en CEG ny gradé amin'ny Floranda mahafinaritra, eo amin'ny fomba fifampitondrana ara-piarahamonina, eo amin'ny fomba hitazanan'ny olona, eo amin'ny asa atotona amin'ity firenena ity nareo namana commandant de brigade rehefa mifanena amin'ny directeur en CEG dia miara-miporozenitra nareo, directeur en CEG moa zany manao salia de ndray miporozy mahafinaritra fifampitondrana amin'izay lafin'izay manko zako mbola mivoy ihany fa ny mpampianatra amin'ny fotoana tsy ianaran'ny mpianatra, ny tale-tsekoly amin'ny fotoana tsy iasan'ny sekoly afaka mifamory mandinika hoe inona ny asa atao ivelan'ny tamboho-tsekoly anampiana amin'izao resaka izao, dia ny skoty efa voatonoko foana rehefa manzany skoty voatonoko foana, ny chorale efa voatonoko foana, ny fikambanana samihafa tahaka ny wake-up, ny club UNESCO sy ny alliance française sy sisa raha manana fikambanana, ny tarika chorale be dia be ohatr'izany azo atao ny mivory amin'ny distanciation, zany hoe mivory amin'ny toerana malalaka be plein air
misy iranelina 2 metatra dia mifampiresaka io ina ny azontsika atolotra dia atolotra ny tompona ndraiky zao ny azonay atao anampiana ny filohalonda PBRDM ny gant de velours amin'ny main de fer ao anatiny izay masika be ronono no mety amintsika dia kely fotsiny ny BNGRC zany tokony miara-miasa amin'ny CCO dia lasa BNGRCCO dia afaka miara-miasa tsara ny pecto dia tokony misy amboarina amin'ny vahoana zany dia amin'izay jojobo tsy manao hoe aoetsony fa manao hoe alo ny mpifankatina mpivady rehefa le manao le tsiro vao maraina zako isaka maraina manandrana tantely io zany ahafahana manamarina hoe mbola maheno tsiro tsara ve dia izandray miteny hoe matafy goty zany diso be zany avy aty ampianariko raha diso ry Etienne very 5 kilao atao aoriana nahitanao afarany aloha tenenina sao dia misy lina amin'ny fomba fanariko lanja dia ny tsiro vao maraina ny fanoraka helika tsy dia tsara loatra zany fa tsy tena mety okey aloha rehefa vendrefa lasa mitsitako ny toen'le sady misy mihira misy mampime zay mba mihinan-kanina fa ny eo ihany ny eo fangatsy ny kibo fotsiny no mitombo fa ny vatana na ny lanja zay moa zany dia nahazo zany zay lova dia tsy tanay moa zany zay tenenina za dia tsy miteny tsony fa to dia fa io izy io zao ny vokatry ny confinement daholo zay rehetrarehetra zao bebe contrat koa tato aty ndre zay confinement zay be contrat zany oay zany contrat ndraisiko tamin'ity paka iny mihitsy tena be dia be fa le mbola lesana tam'le hoe misy ny olona le misitrika sy miafina ao ambadiky le hoe tsisy kandre tsisy atao hoe tena marina zany tena mihivitsy ny zavatra atao fa nahoana ny mbola misy olona mahita atao ihany ary mitsina zavatra mahagaga dia zao ao anatina diplôma mitovy ao anatina tantaram-piainana mitovy ao anatina fiainana ara-piarahamonina mitovy misy olona tafavoaka misy olona tsy tafavoaka ny tantaram-piainana tiako tenenina hoe nanambady niteraka mitovy ny fiainana ny fiainan'ny mpiarahamonina ny voahany vadiny izy roa nitovy ny isan-janaka nitovitovy teo ihany ny fianarana natao nitovy ny diplôma azo nitovitovy ihany ny razana ny voahana samy nitovitovy ny fananany ray aman-dreny kanefa misy tafa misy tsy tafa be de be zany ny antony satria dia ao tokoa ny mahaolona n'le anankiray ny mahaolona anankiray ilay vatan'olombelona anankiray zany mikonty de mikonty nanahoana ny fomba fandraisanao ny harena ny olovaina tao amin'ireo fianakavianao tao amin'ireo razambenao reo tao amin'ireo ray aman-drenao reo nanahoana ny fitantananao an'izay rehefa avy eo nanahoana ny fitantananao ny fahaizanao satria za tena mahita bany tena manana diplôma ambony amin'ny resaka lalàna fa saingy dia manao asa tsy mifanentana amin'izany mihitsy izy ankehitriny nefa dia nisy niaraka taminy ary mitovitovy mbola tena ambany kokoa aza ny ray aman-dren'le anankiray fa tena tafa izy nefa niara-ny anatra zareo ary niara-na azo diplôma ny tiako lazaina dia hoe mikonty ny mahaolona ary misy ny manatsotso-piainana izy aloha ny fiainany amin'ny kapobeny tsy mitovy satria le anankiray mety ny varina kokoa nakany amin'ny zava-pisotro mahadomelona ohatra na zava-pifoka mahadomelona fa le anankiray tsy nakany mihitsy zany dia mety efa ahitana an'le izy ary ny anankiray mety manana n'ilay fahazarana kimilokaloka kely manao ramirami kely manao kidomidomy kely le anankiray tsy nanao an'izay mihitsy mahay izy mahay rami izy mahay domy izy fa hajanona hatreo am'le hoe kilalao le izy fa raha vao miditra hatrany am'le hoe loka am'izay dia ny fiainana ray manontolo no mikorosofahana ka misy olona tena efa omena anazy zao hoe ito re omeko anao ireto mba hahafahanao mivoatra fa firifiry moa ny onivon'ny fianakaviana mino fa inareo reo mety mahatsapa an'izany hoe fa mba anampiko ane ianina ary olona tsy lavitra anao io prêt-à-pot aminao io cousine io mety fianakavian'ny ray aman-dreninao io mety fianakavian'ny vadinao io fa ampipina kely io izy omena anazy hoe tena zay tena sahirana zay mivady fa inona zany tena tadiavinareo mba mila tsy haiko hoe mbola vola kely ataonay fond de commerce zay mba hividiananay zany manko efa manana lalana mihitsy hoe vidy tsaramaso ho any Tsoromandidy dia efa misy toerana ivarotana azy eto efa raikitra daholo zany bon ohatriny ary le vola mila vola zany zay 400 000 francs tam'izany indro 400 000 francs omena tairoary alefa fa afaka telo volana manomboka mameriny zahay nanomboka ny telo volana vao maika sahirana noho ny teo izy efa bolana vao maika sahirana noho ny teo izy ny herina ny taona
tena kikina tanteraka tsy nisy hatramin'izay zavatra azo lazaina fa nisy tamin'ny talohany nanomezana an'ilay vola 400 000 francs. Eo le mampitonga le fanontaniana fa inona zany le zava-misy marina ao aminao? Satria lay filana amin'ny olombelona mihitsy no tsy nitovy tao anatin'le izy. Rehefa namena azy le vola be dia inona zavatra tsapany voalohany? Misy zavatra zamanjo foana ao anatina tokantrano misy marary foana. Ao anatiny dao efa misy ka anankiray le hoe teny azo menaka tombona misy ka anankiray koa hoe misy ka anankiray koa mety zavatra mitranga eo aminy dia tonga eo izy dia azony le vola dia nomboka sahirana izy. Mazo dia manana aloha izany fa misy le filana tsy nanana teo aloha fa noho ny misy fisiny ity vola ity no mahatonga azy manao an'ilay izy rehefa avy eo dia nampidiriny dia lasa lalina izy fa tsy ndeha tany amin'le asa zay tena nieritreretiny ho lalan'le izy le izy. Eo koa tsy nahaina ny vahiny tsy na rehefa manao zavatra iny dia manao business plan. Tsy nahaina anao vina izy. Zay eo business plan manao vina ianao dia apetraka ao atramina fanjaitra hovidinao sy ny kofehy. Fa mazana le olona manao vina dia tonga dia le vidiny le tsaramaso ny kotiny dia ny frais ny kotiny dia ny hofatrano aty Antananarivo ny kotiny fa tsy mikoty izy hoe mbola hisy ihany koa ane ny kofehy sy fanjaitra hanjairana an'le gony rehefa hitondra le tsaramaso zay tsy ao anatiny reny pitsopitso zavatra madinidinika reny dia tsy voakotin'le olona anika mihoatra ny netretany azy lay vola mivoaka amin'izay vola ny raminy teo ka tsy tafaveriny le izy ankoatran'izany moa zany fisehon-javatra rehetrarehetra zany nisy narary nisy an'izao ary firofiro moa tsika efa nahenareo ve le olona anankiray nahazo le lokabe tamina PMU le tena nahazo amina miliara mihitsy tsy haiko 1 miliara izy iny anisa izy nahazo volangeza indrindra tamin'io PMU tam'izany dia efa 10 taona lasta zay. Tsy tapaka lalandray izy fa raha tsy diso atany Tsoromadidy tany le olona ary dia nividy camion izy anakiroa sa telo dia nanao ny fiainany amin'ny rehetrarehetra zay netreretany azy izy notantaniny amin'izay ny fahaizany azy ary le olona raha tsy diso dia olona tany amin'ny farany azo lazaina hoe ambany indrindra tao amin'ny sehatra ara-piarahamonina ny zavatra amidiny amin'ny mpivarotra ngamba toy ny hoe mpivarotra anana ngamba na mpivarotra voanjo tsy haiko ny fiatomboany fa no nazo an'io vola izy dia nividy camion izy dia nieritrretra izy fa hitantana an'izy fa nierina ny taona tsy dia nietsika loatra 2 taona 3 taona 4 taona nanomboka namidy le camion ray 5 taona namidy ny camion roa 10 taona namidy ny camion telo tsisy intsony teo ampelantanany afarany tsy nisy intsony ary tena niverina amin'ny fiainany talohany ray izy 10 taona taty aorianany ao le fitantanana ary mbola nampatsahivony amiral Ratsiraka io rehefa natao interview izy hoe nisy volana eny zaraina tsy haiko 4 million isaky ny commune no izy tam'izany firaisana no filazany azy fa tena rehefa natao ny fanadidina taty aoriana teo manina tsy vitanareo le fotodrafitrasa netreretina fa ho atao ka somary sahirana kely moa zay ozy izy le président le maire tam'izany fotoana zany somary sahirana moa zay dia nidirany nana zay dia nividianako masina fanjairana ho an'le vadiko le izy dia tanao lasa makany amin'le tsy izy le izy fa avy eo koa ny zava-misy ihany koa le miresaka fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy ny olona rehefa mena hoe fond de commerce dia izy rehefa mieritreritra mampiasa ny fond de commerce iny izy dia azo tombotsoa 100 mitovy amin'iny mihitsy zany hoe satria rehefa mivarotra tsaramaso le tsaramaso dia volany daholo nefa tsy zay le izy vola ohatran'le mpivaroboanjo le tenena teto maly eny mivarotra voanjo dia mahazo 2 arivo androany dia anazy daholo netreretany vola iny voanjo scola dia rehefa anazy daholo iny vola iny tsy anao ika zay eo amin'le fitantanana an'izay mihitsy rehefa fijerevana tombotsoa anatin'le izy mihitsy ny fahadisoana eo amin'le fitantanana le vola rehefa avy eo hanika lasa vao mainka ianao mesahirana satria le bénéfice ngeny ianao le bénéfice ny ianao raha vao mikôtikôty ny sanjila io dia tsy ho tafa mihitsy satria ny sanjila efa izy zany sanjila zany nakaiza moa zao ny sanjila sandipla nakaiza satria ray makato iny anjoanjo mety ahomby mety tsy ahomby rehefa ao am'le mety mahomby le izy dia iny le mety iny araba so araba tsara fa raha sendra mitotona any am'le tsy mahomby le izy ay vao maika zavatoza mihitsy ka noho izany tsy tokony hiantehitra amina sanjila tokony tsy miantehitra amina sanjila zany mihitsy rehefa hanao raharaha ianao tokony heriny tenanao no ianteheranao
aza metehitra manolo lafa mihitsy aminany zavatra hafa ary ino mbola resako an'ilay mpitondra fivavahana tery ananana tery lay miteny amin'ny olona hoe meo daholy amidio fa nananao fa avia anaraka azy fa rahany arabaka teny anie zany zavatra zany ahodikodiny sain'olona io ary tsy ho valombany toetra zay mivelona amin'ny alalan'ny biby amin'ny alalan'ny herin'ny biby ompiana na amidin'le olona le ombi-tsaretina zay mba hany bizina n'izy mianakavy tao zay bizina sady itondrany entany io olona tsy lavitra an'Antananarivo zany fa eto Antananarivo sady itondrany entany io no mba zezika ihany koa amidiny sady ampanofainy ihany koa ila omby io mba volavola miditra ho an'izy mianakavy ary fivelomany mihitsy fa tsy fanao ny mivelona amin'ny biby tsy fanao ny mampiasa biby de mivelona am'zany hoy le pastera io tsy haiko andin-dahatsoratra aiza ao anatin'ny baiboly io misy an'izany ary dia ny apoafolo-karenanao dia atero na atery le olona izy mihitsy pozipozy le olona zao aza mitady olona hafa ianareo raha te anontany zany fa anontany io latsy ambadika tsy fa ho manana valim-panontaniana amin'ity mazava tsara mihitsy rehefa tonga ao izy rehefa avy eo fa mino rehefa misy mandondona zany de izy no avy eo zay de anontany azy tsara hoe manaona tsara le olona zay hoe iza le olona tena olona tena akaikin zareo le izy ary zava-doza mihitsy io fampanantenana pokaty io zay ilay olona rehefa tratra mifandemetsana de ao de mino tokoa fa rehefa eo ampandrina eo de mahazo ariary zato fa volana malagasy manambara an'ireny zavatra reny hoe aza de metehitra am'zany tsy ny ray ho azonao ny fandria mafana sy ny valala manatody mahatsiaro ny rabainina misy rabaina raha itely zany raha kotikoti fito taona mala 10 taona zao ohatran'ilay ihany zanako raha lamatora tsy nasona tam'izany fotoana fa nizy zany rabaina raha iteny zany ny valala io valala io izy tsy ndro mandro mavady zany io teneniko anao zay fa matozy mitenen'zay izy gidagida rehefa avy eo betsaka ny ohabolam-pahendrena raisina valala ny valala araroty ny fisiany fa tsy nyromandry ambavahady izy io ny valala matsy rehefa miroatra be avan'zay de rehefa tratry ny ariva eo eo izy matory ka raha efa natory teo ambavahadinao izy tonga de iny izy matory eo iny rofy fa aza miandry iny hoe raha pitso aranga voaka valala eo ndray tsisy eo tsony io tsy nyroa mandry ambavahady manahaky fivolanan'olo zay hoe tsy nyroa manitsy ty ranonam-pango tsy nyroa manitsy fa manitsy indray mandeha avao ka laha ampangotrahanao fa nindroany tsy raha manitsy sasy iny fa manao valanam-pango hafa ndray ary ny CVO tsy azonao tahirizina fa tsy maintsy taperina ho androany io 33 centilitre fois 2 io fa raha ohatra ka nisy mangatsika izy tsy azonao ampangatsiahaka hoe atao anaty frigo de afanainao ndray raha pitso tsy mety io ka ny valala ireto avy ny valala ny ohabolana momba ny valala tsara anaovana fakana hevitra tsara avy any amin'ny taolo ny valala tsy nyroa mandry ambavahady ny valala tsy atanana tsy atolojaza aza mampanantenantena zavatra fotsiny tsy anananao fa rehefa zavatra efenepera tananao izy zay vao mba ampanantenao olona hoe tia misy valala ho atolotro anao ray anaka ary aza manantenatena zavatra fotsiny maniditsidina eny ambony eny ka valala eny an-danitra de ho asina sira hoe iny zao rehefa azoko tena asiko sira zay matsiro tsara mihitsy de endasiko tsara mihitsy asiko poavra kely tsy eo aminao iny valala eny an-danitra aza manofinofy etoandro fotsiny fa ny valala dia mifanipakakarona toy ny valala be mandry ihany koa ny vahoaka malagasy tadiava valala le tia tadiava valala tadiava sao de teveny hoe zay mena valala zay tina valala fa izy daholo zay irany tarika maleo iny fa tsy ohabola ndray zany malagasy iny ny valala tsy nyroa mandry ambavahady ny valala ny valala tsy atanana tsy atolo-jaza valala eny an-danitra ka ho asina sira ina koa zay tsy indray ho azo ny fandria mafana sy ny valala manatody io valala manatody io anisan'ny tena matavy mihitsy matsiro rehefa tena andrahona sy endasina na atono ary tena anisany misy menaka mitsonitsonika mihitsy ny valala ve za kosa tsy tena valala hafa mihitsy raha miaina kosa aloha tena valalanina ny saina aloha raha miaina ohatry zany Porte-vente inventaire toute vitrée. Dinarivo Israël si fit et Tiariari. Tunga Vangala les amis. Alu à l'Arbi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. À tous ceux et celles qui débutent leur carrière. Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrer une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi
grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. ela be koa fara lasta daholo ny bus malalaka oay miteny an'izany fara zany ry efa araka indrimo moa efa mandeha amin'ny Vegas ny solon'no isa fara kely ny lohateniny zany mitovy amin'ny barea kely ve tantara samihafa mihitsy ireo tantara ny lalam-piana amin'ny fara kely rehefa aloazan'ny mamana isaky ny amin'ny efatra tora-torakandro no mandeha voalohany ny fizarana vaovao wow mahaliana kosa zany ary tena tantara isan-karazany mihitsy anie zany mifanesy aminao Vegas zany ie tsy alao amin'ny Vegas indray rehefa avy eo fa naraka fara kely tava dia avy eo barea kely sady efa iny amin'ny fara aingana fa sotarandro tantara be dia be ao aminao Vegas ary aza dinondry manao réabonnement rapide Les bouquets Canal Plus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Misy rivotra. Misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Piqué no tena hitako hoe Piqué koa manana fahazara ny Piqué miakatra tsy tavaverina ary mazana ny contre-attaque no avoazana ny Barça fa enareo ve nresaka ny ainga faraparany hoe ohatra nefa mitilitily ny Messi indray PSG zao zany ve miainga zay resaka zay satria efa nanambana i Messi hoe hiala satria ohatra nefa tsy anjary izy ty ka de hiala tao amin'ny Barça hono izy manambonimbony moral ihany moa ny mpitarika ao amin'ny Barça hoe tsy miala zany fa aty izy no anapitra ny tontolo mpiainany amin'ny mampanao baolina azy de hita eo moa zany aloha fa lasa tsisy dikany intsony mihitsy ny Barça ankehitriny satria de Messi no jerena ao anaty izy tely amin'ny Sofatidy moa le izy pointsy izy moa le bandikely tsy fantako ny akoatran'izay any Sofati zao no tena anisan'ny fanantenana satria le rina pizza bola faha-efatra iny tamin'ny Villarreal farany teo iny mbola 17 taona angamba izy eo raha tsy diso satria 19 izy nanomboka tao amin'ny ekipa ny Barça fa nisan'ny fanantenana lehibe ary de raha maso akaiky mihitsy fa de ndresaka mandeha atoato tao ao maly de mety hifindra efa mitilitily fa tsy hoe mety hifindra mitilitily any Messi i PSG sy Manchester City am'izao ka zay ray andehanany any fa mety mbola mahavita 2-3 taona any reny mbola mahavita raha i Messi iny aloha fa naizanaty zany aza de i Real de Madrid no mitarika ao amin'ny Liga zao efatra zao nelanelanisa zay tsy ho tratra intsony tsy lalao anankivalo sisa tavela sa enina 5 sisa ny lalao tavela ka noho izany de efa manantena hoe Real de Madrid ho tafotoana anga kanefa mazana de ny tena tafotoana matetika eo de i Barça satria any amin'ny ekipa tsy apopoizina any mandresy tapoka anazy lasa manao rosoroa amin'ny any ny akosa aloha Francis poatratroka kosa ho an'ny Sergio Ramos marina fa misy filalao olo malota ataony Sergio Ramos zay fa anisan'ny tena hoe défenseur tena goavana kosa aloha izy na amin'ireny zavatra nataony reny hoe mamombo bola sy ny tariny reny fa na zany kosa nambadika zany izy koa somary milalao maloto zay ihany Sergio Ramos ka io tsy maintsy misy an'izany foana ny fiainany rehefa misy mpihira malaza anankiray tena milay kosa ny fa le bezesta be raha vao tsy bezesta izy de tsy matavavoaka ny reny ilaina manampy an'ilay ao ambadika ao zay ny zavatra zany misy hormone manosika io zavatra io fa tsy hoe zavatra miaingainga ho azy eny raha ohatra hoe zesta fotsiny indray tsy apoka firy ndraiky zavatra hafa ndraiky io iny hafa ndray iny zesta pokaty iny fa misy ndray manao zavatra milay fa tsy manao zesta misy koa zany fa misy ny olona sasany ndray tsy mahavita ny zavatra milay iny io izy raha tsy miaraka amin'ny zesta misy an'le tsy fanomezatry lazalazako zahay fa hoe vantara lazalazako zahay fa hoe bezesta be tsy misy nefa ilalana manambara fa tsy azo atao ny mizesta tena marina zany zavatra voalazany mamigota zany ka tsy misy lalàna mihitsy miteny hoe tsy aza mizesta ianao fa ianao tsy mahataty an'ilay zesta no miteny matoa ianao zay miteny voahitsaka ilay zesta ianao
vohitsany somatsara mihitsy nao tratrany ianao fa ary mazana ireo olo ireo de tsapanao fa olona metimety noho ianao fa raha olona tsy metimety noho ianao le izy sina koa ny ataony vilahoany zesy tany tsisy dikany fa ny andray amiko ny olona am'zesy tamiko tsy mahay arakarakany arakarakany olona am'zesy tany tsy mainty fiteny zany zao mahita mpihira anankiray reveko be zay tsy ho teneniko eto hoe hirana fa izy mizesy fa tsy mampanina mihitsy fa reveko ny hirany zany hoe ma izy ka reveko izy ka de be de be fa tsy ray tsy roa fa misy maromaro zala reny ary tsy mety hoa io zavatra ataony raha vao tsy mizesy ty izy satria misy tadidiko mihitsy misy sipa anankiray zay mpihira tiako lasa be zesta be ka hirany ara milaiko fa misy an'le mpihira anankiray indray zay miteny ohatran' zao tsy ho teneniko hoe izy koa le mpihira vehivavy izy io rehefa atao interview izy de ozy izy za aloha tsy tena tiako loatra no mampisehoseho fitombenana ohatran'ireny le vehivavy satsy ninao ara fitombenana tsisy arakaraka an'le izy hoa le arakaraka manina ka misy tsisy asehony matony reny olona sasy mampiseho ny fitombenany misy ny azy fa misy mpihira anankiray tena izy tsy mampiseho fitombenany fa miseho azy fitombenany io fa zany tokony anasehovana anazy magakana voananomboka mihirahirana lazy reo vehivavy mpihira am'izao fotoana zao reo tato anatin'ny 10 de 12 taona teo zay fa io rehefa makasary tsy tareno asehony fa io tsy maintsy mitongilana profil ohatran'izao izy de asehony fitombenany atondrotra kely io sary amin'ny afisy fa tsy hoe sary de ianareo mianakavy tompoko ao amin'ny Facebook io de zany daholo ny ataonareo zao ry vehivavy tsy mampiseho tare loatra ianareo ry vehivavy misy fitombenana ny fitombenanareo no asehonareo ka le fitombenana le midiko ka amidy zany izy eo anaty Facebook io amidy zany tena rahararaka tena marina miova ny fangalana sary am'izao fotoana zao tany amin'ny 30 taona lasa tany tsy misy vehivavy manainga tanana zany mihitsy tsy misy vehivavy manainga tanana manainga volo zany rehefa satria tsina zay le rivotra daholo zany rivotra amin'ny ainga avy any ivelany any angeny no hita de iny avy no tena hoe mandefa an'izay poposigaly inona zany génération 2000 poposigaly tovavy de mandorosor mamay avaizany ray tena momosi zavatra nde momosi tena taraiky zay tena marina mafy tena tsy tena eny efa nahazoazo mitaona mofa tsy maninony zany efa fiteniny zanakay zany azavao Larissa le poposigaly oka zao azavaina ka mafinatra le fiarahana am'le poposigaly izy koa ne poposigaly zany ao anatiny koa izy zany ange fangarongaro daholo ka raha samy iteny zay tiano teneniny eo iteny hatramin'ny raha mora favorit jokoso am'izay jokoso ovay jokoso am'izay e felonana panely tsao zezika isan-karazany reny ry bonhomme zay tafiditra ao anatin'le resaka momba ny ady coronavirus be da be zany nareo resaka an'ireny zavatra fa le zany ny fivoarana le akanjo teo fa ohatrany hoe raha taloha zao akanjo lo izy eno le zita makasary ingaina kely le volo de nihelika somary any marefa makasary ingaina ny volo de nihelika somary ingaina nefa le volo kelika amin'io lava be tena midoroboka be ka izy ndray manao akanjo lava tanana ny sasany fa io de tsy maintsy aseho daholo de amboamboarina ary mahakamo anaty zao am'izao le makasary am'izao aloha tsy estetika tompoko ianareo makasary mampitranga lela miala tsiny le mampitranga lohandela fotsiny atsagno tsy estetika ireny amiko fa erotika zany hoe anoany amin'ny filanaranofo any kokoa no ilainao zany amin'iny miala tsiny fa tsy zavatra mampiseho lefa tsony le sarinao le sara tsy manana kino no ataoko izy andeha tsika ny vehivavy ny tena betsaka mpanao an'le izy ny vehivavy ny tena betsaka mpanao fa matoa zay ny lehilahy manao an'izao akopinareo zay fianakaviany zareo izy tena koa c'est vrai qu'elle a français zay tena tsy mitombina kosa zany azafady zary sa de loatra hoe c'est pas possible hoe arakaraka ny angezany vavan'ny olona ny angeza aiza koa c'est pas possible fa nisy resaka kely ty fa nataonay simiorla izy fa aloha aloha asiako tantarany francis lay resaka le kabary le resaka le merci thank you
le maire le tonga ny vahiny anga mety zany raha tsy vidéo télé zany moa izy moa le izy zavatra misy lela sy vava mihetsiketsika mihitsy misy zany tsy mety izy raha vao tsy vidéo le izy iny misy eny antsetra zany izy mety raha eny antsetra le izy tsy mety tsara satria tsy hita tsara le tare manao an'le izy fa tsy maintsy vidéo le izy télé de mbola iverenako tsy ino mola any avianresaka fa coronavirus i coronavirus eo ty resaka hoe olo manatenatena fahatany tsy miasa ty ary de tena omeko tsiny tompoko ny fivavahana tena omeko tsiny ny fivavahana mampiesona olona ary betsaka ny fivavahana ny akabeazan'ny olona sahirana no sotominy mba handeha hivavaka any aminy satria mora manantena zavatra tsy misy ireny olona sahirana ireny amin'ny akapobeny misy olona tsy sahirana ao am'le fivavahana io manantena misy fiangonana anankiray de tena re olona sahirakirana ara-pivelomana manantena n'izy ianao satria raha vao ampiasain'olona hoe ianao a de maivana ny fahorinao ary zany ny zavatra matetika atoriny reny maivana ny fahorinao atolorin'Andriamanitra zany fahorinao zany fa maivana toy tsy misy ninina any aminao any ary dia manana fanantenana hatrany hatrany fa tsy hoela de ho tonga ny fahataperany zao tontolo zao ianao mety hoe fatapera mitsitsy io fahataperany zao tontolo tapy zao tontolo zao io fatapera io dia fatapera vita amin'ny marary zao izy tatare Francis tsara misy tsy vidéo iny zao apetrao fatra marary ianao ny tananao raha ohatra ka teo sitrana ianao mbola marary ve tena mbola marary izy io de averenao mipetraka ao ndray mandeha ty menaky ty efela be anao mipetraka ao tananao mipetraka ao foana tananao miafararo izy ty marary so no fefa maty io tsy mahasitrana maty tsy mapitsakana maty zay tompoko fa miala teo ianao fa tsy marary so no fefa maty tompoko miala ianao fa tsy sitrana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala teo zany rehetrarehetra zany fampiesonana daholo zavatra ray ny voateny ao anatin'io baiboly io fa zavatra hafa ny andikanin'ny olona azy ary sotominy ao amin'ilay andalana metimety amin'le izy mba ahafahany mampiesona de mieso ny akabeazan'ny olona anika manantena ny zavatra milatsaka avy any an-danitra any ahoana ny fomba eritreretanao kofobay mitaingitangy tamboho de mitsakotsako kola mihinamboanjo ny zavatra resahany le rony tena tsy hita mihitsy lesy le ataon'le fanjakana ilary mitaingy tamboho vidy ina le tao fanjakana am'raha raha mba ohatsy ny tena manosika borety la tena mikandra mabety semboka bety hoe tsy hita le tao fanjakana tsy maninona mananjoy teny zany reny olo reny tena manosika an'iny kalesa iny de mitondra entana angeta pety tezitra ny polisy tezitra mpitondra tômôbila manompa hoe miteraka embouteillage raha reny olo reny no miteny hoe tena tsy hita le atao fanjakana mbola azoazo ihany satria io ary no asa hitany fahazony atao ary mitsemboka reny olo reny mikandry reny olo reny mitsemboka ny andrina zay fô mba mahita ny so fanaty fa inirina ira fisarana fomba mihaja rehefa tena inao ny iniriny rosiny tena hoe afa misy tena fomba famoronana tamy zany iny fomba fanehoana fitiavana betsaka kosa iny satria ny farany iny nge mbola androany ao anainga hakanao fa mino foanao mbola tiaianao ka le sipa efa tsy kitso fa le bandy mbola manantena ihany fanehoana fitiavana le izy hoe alaiko foana ianao na hoany na tsy hoany manantena foana manantena n'izy ndao raha nga hitady fandaharana tsika raha vao miresaka de hirany ao ambadika ao tomboka zao ka zao efa tokeko tapitra tomboka zao le hira mifandraika amin'iny foana tenenao anatiny io ohatrany hoe zao raha coronavirus ina zany hira mifandraika amin'ny tonga de efa malaza be kosa iny hira tonga de le sonnerie atony alefa tonga de vita ny anarale sipa kely izy René Lova René sa Lionel René Lova René zay no anarany fa lasana atsoiny olona hoe Charlène mak tsy izy Charlène fa le cousine le migafy ny Charlène ary izy raha ohatra ka Charlène le teneniny ao izy zany Laine fa tsy tena lay Laine fa Charlène le ao ambadika ao fa teny be misy Francis atano milamina tena za kosa tsy nieritretra zavatra ratsy aloha mieritreritra aloha am'ireny zavatra ratsy tomboka efa taona zay navatarako amin'ny Francis ary fantatro tsara izy mandaingy raha teny hoe efatra taona navatarako any Francis
10 taona mbola 4 taona lahy de vao ka le fantatra le ty ambadiky na rideau iny zany resahako ny ao ambadiky ny rideau mbola misy tsy fantatra fantanina amin'ny tenako hoe iza marina moa aho iza moa ianao mametraka fantanina fa ahoana marina ty amiko sao de mba tsy barona ry aty any matsy le fantanina sao de mba ministra ry aty fa zany izy azoko atsaina ohatr'izay le fantanina napetraky olombelo riky iza moa ito ozy riky hoe olombelonao de olombelo riky izy zay mihitsy ka noho izany a iverenako le resaka teo fa tsy ino moa lahy ny avian-dresaka fa hoe mila mikandra irany barinjaka zay miasa mafy vao mikaly nama misy zay irany barinjaka zay ary raha tsy diso a irivony lohateny ina sy ny gadana iraha hafa iny fa ilay mepakepaka aby ny tagnatra sy ny baraminy io ino izy iny asa karera zany i barinjaka rehefa mira tena le hainao hoe le kandra any ambanivohitra ary anisany nitiavako amin'ny barinjaka tsy manao fihirany reny nofinofiny olo le tia tanàn-dehibe reny fa le any ambanivohitra ny aminy mihitsy le irainy io ny olona moa miteny ohatra mitovy daholo koa le iran'le barinjaka mitovy daholo izy ho anao le tsy mahafantatra le zavatra lazainy eo fa amiko tena samy hafa mihitsy ny zavatra raha ohatra ka dina izy resanao zay fa fantonkira zavatra fa mifany mitonony irany tena miresaka mihitsy irivo misy any aminao any na asa karera ohatra na mba alefatsika kely eo aloha zany asa karera aloha eno anazy zay no anisan'ny tena irana ahafantarana barinjaka voalohany irivo no lohateniny zay na mpagnarivo irivo tsy fantako ny tena lohateniny fa mbola tao anatin'ny tarika izy anarany tarika barinjaka teo aloha nisy tariky satria niala tao anatin'io tariky io izy any namorona barinjaka rehetra mitokana ka izy mbola tao anatin'le tarika io ny hira io fa rehefa tena tadidiny tamiko aloha izy de ameo zalala izy anarany tarika barinjaka teo aloha de rehefa mino fa ho azotsika alohan'ny fifaranan'ny fandahararivotra zany de iny hira iny no anisany nahafantarana ny barinjaka voalohany indrindra izy io rakoty io allo misarana nga teneniko teny ndray de adiniko ndray le tena adiniko le zavatra atrehana le zao foana no tokony ampiana fanazavana iarmand aloha iverenana moa iarmand le skoto tamin'ny faraparany volana me le fanodidinana azo azy asa misy afaka manome vaovao hoe nanahoana le izy satria nisy fangatahana rana tao tamin'izay zany de nandefasana hoe mamezara isy amin'ny maskoto azy moa zany mirary soany armand raha ohatra ka de ny akoatran'izay ho le resaka pepetra le amin'izao satria rehefa tena midinihana ohatran'ny hoe ny teny pitatafika sy ny tete talatamaty sy ny teny akoron-drano eo amin'le fomba andaminana ny olona le verbe toteny io hoe tsy maintsy maka ny tia tanimoanjo ihany aloha mifandamina miaraka amin'ny vahoaka raha ohatra ka satria le atao hoe confinement total rehefa tena dinihana dia voambolana fotsiny no ampiasaina rahany hoe état d'urgence sanitaire voambolana no ampiasaina ny eo amin'ny resaka hoe fanafody isinsisa voambolana ampiasaina fa rehefa tena mampiatra an'le isinsisa eo amin'izay ny ilanan'ny fiarahan-drehetra sy ny traikefa sy ny sisa ny amin'izao fotoana izao zany rehefa tena dinihana mandary lany andro mifanjindam-bava sy andresaka ohatran'ny olona rehetra zay hoe raha ohatra misy fanakianana fanamariana momba ny fepetra raisin'ny fanjakana aza lany andro mamaly en'ireny olona ireny kanareo koa lany andro mamaly tsinona de mamaly koa le olona ko efa eo ny kianjan'ny hevitra de zay ny akoatran'izay moa aporisihana foana ny olona satria misy protocole-na hoe fomba hitsaboana sy ny sisa avoakan'ny tompon'andraikitra tsy aharaka ny reny na ny farmasia raha tsy aharaka ny zavatra tokony hoe ilaina
hitantsika ihany ny psychose ny olona mandeha milahatra pharmacie sy milahatra station d'essence dia hoaniny tongolo hoaniny raha izay aloha zako tsy praticien fa hoaniny citron hoaniny sakamalao tongolo gasy tongolo oignon sy sisa ny ankoatran'izay moa zany ny fomba fampiarana ny hoe mikatona sy tsy mikatona tokoa aloha efa mba nieritreretiko malely le izy raha misy ny urgence sanitaire zany hoe ny urgence sanitaire zany hoe gabinet ketsiny dia nkankahiriny efa mety ilaina dia ahoana ny fomba handaminana an'izay eo amin'ny resaka varoka manahirana iny no tokony mila fanazavana satria maly zao ny zandary tety talata maty mifamaly amina olona mivarotra kitay menaka sy savony sy vovo-savony dia ozy le olona teny ilainy olona andavanandro io ohatra marina izay dia eo ny ilana ny jurisprudence fampiarana ny lalàna sy ny zavatra entitra eny amin'ny fiarahamonina zay anosy anareo koa tarika velo miranga le izy sorana zay nanome sopapa rehetrarehetra tarika velo miranga le nisy ny barinjaka teo aloha solo mirala indray hafa mihitsy ny tarika velo miranga dia nanao fampisehoana tao ambanivohitry Normandie dia tao amin'ilay commune rurale antsoina hoe Kiranomena miaraka tamin'ny tenako tamin'izany fotoana izany ary dia teo no nahafantarako hoe malaza zany barinjaka zany satria niandry ny barinjaka ny olona tao anatin'io velo miranga io tsisy barinjaka tao menmenina le olona aiza izy barinjaka satria velo miranga egalina barinjaka tamin'izany kay tamin'io izy nefa nanomboka niala tao anatin'le tarika velo miranga nanangana ny tarika barinjaka mandeha irery mitokana rehefa avy teo ohatra ny tsisy tsony le velo miranga ohatra ny rava vao niala tao barinjaka dia ohatra nisy ihany velo miranga ka nisy vao nanjavonjavona tsikelikely teo tsy retsony aloha zany no raha tokony izy raha ny tena izy velo miranga fa anisany vaovao mampalahelo ihany koa namoy mpikambana ray ny tarika mena fify dia iaina zay sady mpitendry no mpihira tao amin'ny tarika ny mena fify dia lasa nandao antsika ihany koa tamin'iny andro maly iny anisany vaovao mampalahelo daholo zany rehetrarehetra zany le clavieriste sa le clavieriste iny ve zany tsy fantako aloha tsy fantatro fa mpitendry izy no sady mpihira zay ny voalaza ao anatin'ny vaovao nolazain'ny lehibe ny tarika mena fify ny mena fify dia mitondra ny tena fampiononana amin'ny anaran'ny RDJ ny tena koa etoana sady makahery ny mpikambana sy ny fianakaviana indrindrandrindra zany tarika mena fify zany ary eo ihany koa moa ny mpakafy ny tarika ny mena fify sy ny tontolo ny zavakanto amin'ny kapobeny ny momba ny aromandray kosa dia lehibe ny tily izy ary raha ny vaovao farany ao dia mbola ao anatin'ny fitsaboana izy amin'izao fotoana izao efa elaela efa ray volana mahery angamba zay tsy fahasalamany zay no niseho ray volana mahery satria tamin'ny volana mety anoany le izy dia mbola ao anatin'ny fitsaboana izy amin'izao fotoana izao inona koa le afatra anankiray tao misy afatra be deabe novakiko tao fa zay ngamba no mendrika tsaratsara olazaina eto ankoatra ny fiverimberenana foana amin'ny resaka fitandrom-pahasalamana ao anatin'izao ino mo lahy ty vintiresaka fa ty corona tsy ino mo lahy ty vintiresaka fa ty corona tsy ino moa lahy ny venresaka io fa corona toy satria amin'izao fotoana zao dia lasa manaraka miverina manaraka ny vaovao ndray ny olona hoe firy ndray ny maty androany menoeno zay satria ny fanontaniana tao anatin'ny herinandro iny mipetraka efa manina ny roa foana ny maty roa foana ny maty sanandro roa foana ny maty sanandro tsy mba telo tsy mba ray ilantsiny fa tsy hoe maniry ho telo fa mba maniry ny ho ray maniry kokoa ny ho tsisy tampoka ny ova telo izy lasa telo maty roa andro ny sesy telo foana ny maty avy eo izy maly ray ny maty raha tsy diso dia mba miena indray ny firariana zany aloha mba tsy hisy maty mihintsy ary mantahotra mihitsy ny tena io nisy maty ndray ve nisy maty ndray ve io fa nisy maty ray ndray engany mba tsy hisy maty aza misy maty zao satria ny fitenin'ny olona ho avaratra ao zay mbola atserovako foana ny dain rotsika tsara velogno tsara zalahy velogno raha tsy maty ny dikan'izany no zany io ny tena endrika isehoany faharatsiana indrindra eto tany na eo ny fialonana na eo ny fankahalana na eo ny fahatezerana tena ratsy rangany fahafatesana tena marina mafy na eo ny loto na eo ny aretana anozina an'io fahafatesana io misy anao mazany ny farany dasy krisikrisy sososony efa raha io farany ina ny nambaran'ilay prince omaly ariva tamin'ny télé ilay iny izy iny zao ny filazany iny prince iny de manao sa iny mpanjaka
Mitaka ny diadème, Aladin. Ina zany zavatra tena votoatin'ny fanambarana teo fa zaho zany mijery zavatra mitovitsika isanao amin'ny fotoana iny. Zaho mijery zavatra tany amin'ny tele hafa andray ako de tsy mijery eo ihany ahy. Mitovitsika e. Tsy de tena araka loatra zavatra nambarana. Dekize ohatran'ireny izy tsy de tena misy tsy de tena manazava loatra an'iny izy e. Misy zavatra tiany ampitaina kely fotsiny eny jery. Iny zany le lazaina am'le hoe zesta fotsiny fa tsisy apoaka. Tamin'le resaka teo Larissa mihitsy. Za moa tompoko de tsy nidra tamin'le resaka misy tonga anaty sy ny teny tsy maharaka hoa. Na zandary io na député tsy nidirako mihitsy io. Atao sarotra amiko nidra amina resaka ohatran'le satria nahoana? Na sikotra azy ianareo hoe inona ny fialam-panarahana atao ambadika atao zahay tsy hanambara mihitsy fa de engany am'ty andro androany ity satria efa maraparana fandarana antsika io engany am'ty andro androany ity mba ho hita taratra eo anivon'ny fiarahamonina fa matahotra isika io matahotra an'ilay aretina. Matahotra isika ary tokony filaminana. Zay tokony samy hipiripirina daholo aloha zany indrindra fa ny fitangoronana ary de mifarana amin'ny 12 atoandro ny tokony ho izy ny varotra rehetra. Izy aloha maty rapitso so zay maty androany ny afikely aloha. Fa ny tena ratsy de maty rakazy. Zay Bo nisy nanontany mihitsy teo. Hoe ino? Rakazy iny maty. Suka vele. Akory zio sarabe RDZ eka. Zay monko manao maty rakazy mo RDZ sa akory. Efa maty zavatra hafa ndray zany vote eo. Vozao. Ai sy natany zany tao. Ohatra nisy sipa nyantso avy any Tuliara ndray mandeha zay. I Francis Tirbo va zao? Eno Francis Tirbo ty. Zahay lahy mba maniry zahay koa mba mihirahira zahay Tuliara to fa mba maniry zahay lafa manao raha reny nareo manao fetifety reny manao couvert reny nareo mba ampiliry nareo zahay. Za zany mety manao fetifety de ampidirana am'le couvert le atao zany sakafo. Ai le atao couvert izy hiranareo atao couvert. La mihirahira reny nareo mba manao couvert reny mba ampiliry nareo ka hiranay. Hanao couvert mba mety anay atao couvert. Satria ma zao zany aviana kema le fanazavana hoe ny RDG tompoko dia mandray ny asan'ny mpanakanto rehetra. Tonga avaty ianareo. Fa ato amin'ny RDG kosa misy ny comité d'écoute. Ny comité d'écoute dia tsy mitsara an'le olona iny no tsarainy fa le zavakanto iny. Tena nao no tsarainy de comité babakoto ndray no mitsara iny. Fa lay asanao no hojerendrareo hoe mifanaraka ve henona mifanaraka amin'ilay ligne éditoriale tsika hoe ligne éditoriale amin'ny teny malagasy hoe manaraka ny ligne éditoriale ny RDG ve le izy ka rehefa manaraka an'izay ny hiranao de afaka tonga ty ianao ny RDG tsy manao matrakazy mihitsy na mandovola ary tsy manao matrakazy ny RDG. Manina le hirany any izy any averimberiny lesany foana mandeha foana le izy de tsisy mangataka de aveo am'izay de tonga ny dago tsara de ty no hira bebe indrindra ino hira reverina isany ko dago tsara fa le izy koa fa misy hira ratsy tompokoa ianareo zay manao coronavirus am'izao io rofa misobika ny hira coronavirus am'izao fa le bande mitsamy eo amin'ny TVM izy mandeha izy mitsamy ohatra anaty salon zay de miteritery gitara zay reggae ka tsy tena ohatra ny évangélika hafahafa izy fa izy coronavirus hoe izy indray no mpanjaka anketiny manompo azy matahotra azy ny olona rehetra so de vehivavy izy lehilahy misy vehivavy koa Facebook ao mivavaka ho an'ny coronavirus mihitsy hoan'ny coronavirus hoe aloha le tononkiriny fa hafahafa be ny tononkiriny zay tokony somary amboarina kely izy io aloha de tsy maintsy azo RDG awards io ary zay koa mbola fiangaviko amin'ny tompona raiky tato amin'ny RDG mino fa mihaino antsika izy am'izao fotoana zao asio hira fotaka indrindra amin'ny RDG awards hoe ireto ny hira fotaka corona ny ataovana azy karazana hira fotaka rehetrarehetra ireto ny tena fotaka tompoko na ho avy na tsy ho avy eo ny tompony tsy manino omena trophée ka hoe menao ny hira ratsy indrindra tamin'ity taona ity mihitsy ny trophée RDG award fotaka ity ny hira fotaka indrindra tompoko de omena azy ho tononona mihitsy fotaka miforetaka tsara na izy tonga na izy tsy tonga moa izy de fotahan'ny olona ao tsy manina mihitsy zay izy any tsy voatery hoe fotaka daholo ny hira foroniny rehetrarehetra fa mety iny hira ray iny ny fotaka ohatra fa ny ambiny kosa mety hoe milaina izy ampalaza azy fa aza dino fa mety reveny olona ary mety reveny tian'le olona ihany keo fa tenena meloa izy tonga varanga ianao cérémonie d'Oscar moa any États-Unis cérémonie d'Oscar any États-Unis le manle Oscar fotaka koa mantsy omena ka zay misy mazila izy nendrareo de meilleur film de aveo koa nefany misy fitsarana ataondrareo zany fifananana zay film tsy nandeha indrindra le pire de amahazo trophée zany io ka efa nazo ina Jimmy Fallon Lopez sy Ben Affleck
efa nahazo an'le izy kanefa reny olona reny tsy hoe nampiainany lazany zay fa vao mainka ary nampitombo ny lazany de sa hoe tsy manosika olona anao zavatra ratsy indray ka mifanohatra amin'izay ka avelao hoany ho ratsy am'zay lasa voatery tsy maintsy hiakatra foana anao zany satria hoe tavitra ny fotakantsika afa baraka any fa anao tao tsaratsara izy ty hoany atsika de tsara tranony atsika RDJ inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatrany fahalalànareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Dupont ny fandarana nefa dia tsy miala misafy rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray rehefa olona alasinainy taratala bilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Panté Taxi B. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Mais dépêche-toi, on va être